Paul says he chose us in him, the church, before the foundation of afatra torin mpaminany William Marion Branham mitondra lohateny hoe Israely sy ny fiangonana laharana voalohany ny 5 martsa 1770 Tom Branham tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. My holiness is nothing. His is perfect. Tamilay tabernacle kely fahiny ary efa niverina ibetsaka nandritra ny adiny ray na roa na mety hoe nanao fivoriana zany fa sambany azy zao no miverina nataiza ka hoe ezaka iazona fifohazam-panahy. Anio ariva no anomboantsika ny fifohazam-panahy raha ny hevitro dia tsy midika eny hoe fampidirana mpikambana vaovao. Ny fifohazam-panahy dia tsy midika hoe misy andiany be miova fo na dia hoe miaraka fifohazam-panahy azy ireo zavatra ireo, fa ny fifohazam-panahy dia famelomany indray an'izay efa nananareo dia ny atonga azy ireo hovelona indray. Ary eto za manana pastora mahafinaritsika eto Rahalahy Vilna izay mipetraka amin'ny Sezeton Lona somary faripeo izy anio ariva no mikoaka ary ataoko mihitsy zay tena azoko ainy fanaoko ny fony ateto za no pastora, za no mpitarikira, za no mpitadirakitra, za no nandonitrosa, za no mpiandro varavarana ary za no mpandrafitra zany nanadio olona velona teo amin'ny fatana sy nanao ny rehetra tokony atao ary keo ny asa atao amin'ny orinasa-mpanjakana teo anilan'izany. 17 taona tamin'izany no na teto ary tena faly any amin'izao rafitra fahiny teto anio arivo zao ary azo antoka fa tony ny trano naterahako ny eto tsy dia hoe mendrim-pidirana hoana nefa dia ary tsy hoe goavana be nefa dia atao trano ary matsiaro tena mahazo ainy ka dia faly tokoa any amin'izany. Ary eto ny makasika ny fihevorintsika dia mety nanokana Takariva 5 sika hatramin'ny alady arivo ary ampianatra avy amin'ny soratra masina sika ampianatra eny eo amin'ity fampianaran'ity dia tsy isy zavatra hafa afa-tsy ny baiboly eny avy eo eo amin'ny fivoriana eny tiako tena atao mazava tsara hatramin'ny voalohany zany eto mba hananatsika n'ilay tena fototra aingana. Inoky ianareo fa zay aloha no tadiavintsika ary ho hitatsika ny fitsipika sy ny fepetra ary ny zavatra ataotsika mialoha ny anaovantsika ny vavaka sy ny anomboana ny fivoriana ary ankehitriny dia mikasa raha sitraka ny tompo miresaka anio ariva makasika ny fiangonana ka Takariva 5 makasika ny fiangonana ny ariva voalohany anio ariva dia Isiraely ao Egypta ary pitso ariva raha sitraka ny tompo dia ny eo amin'ny ranomasina mena avy eo ny ariva manaraka teo anatrihan'ny menarana varahana avy eo ny sabotsy ariva tao Kades Barnea ary amin'ny alady ariva tiatsika nitondra azy ireo ao an-tanindrazana ary ho fampianarana soratra masina io rehetra io ka eto ny baibolinareo satria itety soratra masina tsotro zao sika. Maro ny antso voaraiko mba hivavahana ho an'ny marary sisisisa saingy somary nisitaka kely tamin'izany ny tena miesaka ny ampifantoka ny saiko irery any eo amin'ny fampianarana ny baiboly reny tsy fantatra zay atao tompontsika eo mpiandrasana ny antso akanisana any ampitan-dranomasina zay ho any ampitan-dranomasina noveriko fa ho fotoana mahafinaritra izy ty angamba rehefa vitsy zao mety azo aina kokoa Rahalahy Vilna amin'ny fotoana io ka afaka ndray manombokeo mihitsy angamba dia anoy an'izao fifohazam-panahy zao tiako hita mitohy hatramin'ny Pasika zany ary tiako isy batisa maro eto ny marana amin'ny Pasika tsy mahafinaritra ve zany dia ny fotoana ahitana andiany lehibe atao batisa. Inoko fa misy andreo zatovy tanora atao batisa eto ary eto raha mbola miresaka mahakasika ny zatovy tanora eny manana vahiny vitsivitsy sika ataoko fa tsy fantatrareo hoe iza ny paketo ary iza tsy fantatro tsotro zao zay. Ny toko 12 no anomboany ary anareo zay manana pensily azo sy taratasy manana baiboly fanampy ny vitsy sika raha misy te anaraka anay eo amin'ny soratra masina ka mily zany ahafaliny ray amin'ireo zokiolona ny tondro zany eny aminareo amin'izao fotoana zao raha anangana ny tananareo ianareo manana baiboly 5 na enina sika eto. Ary eo afireo dia testameta vaovao fotsiny ny rahalahy nefa saiky testameta taloha no isy anio ariva.
teo amin'ny fandalinana ny soratra masina za de nampangaina ho tena mpampiasa tandindona ny mampiasa tandindona de ny fakana ny taloha ho tandindony vaovao ambarako anareo ny antony anaovako an'io zao no antony ndraindray angambo reo teny mavesatra zay izandreo mpandalina sisy omena ny baiboly araka ny fomba fitenina ny fanonona azy mafapoa ny fakako ny King James na fitako namakivaky teo am'ireo zavatra ny famafao kokoa noreo fantikateny hafa rehetra zany ko de zay fotsiny fomba inoko azy ary inoko fa ny soratra masina rehetra de mampianatra fa ny testamenta taloha rehetra de aloko ny zavatra ho avy no zany raha misotra manandrify an'io rindrin'io ah ka eo alohakeo ny aloko de io no anambara zavatra mitovy amin'ny tenako rehefa ho tonga eo aneo zany raha biby manatongotra efatra na ko hoe vorona na inona na inona ny aloka no anambara zany ary ny testamenta taloha de aloka na tandindony testamenta vaovao ny testamenta taloha rehetra de nanondro ny Calvary inoko fa miaraka amin'ny fanampiny fany masina hoe mandritra ny herinandro avy zao afrina tsy malala fa azoko profony fa ny toko tsirairay eo amin'ny testamenta taloha de ny resaka ny amin'ny Jesosy Kristy ary tanteraka tao aminy zavadrehetra ary sika ao aminy de feno tena tsotra tokoa ny nanaovan'Andriamanitra an'io ao amin'ny Kristy sika de feno eny niezaka namonjy ny tenany foana ny olona ary nanao zavatra maro isan-karazany mba mijenony ny tenany avy amin'io saingy tsy mbola nisy mihitsy teo amin'ny testamenta vaovao ka hoe avy amin'ny asa taon'ny tena manokana io fa tamin'ny fahasoavana ny namonjenanareo tamin'ny alalan'ny finoana za ihany no afaka amonjy anareo de ny fahasoavana eny nampanangatanana voatsy ela tamin'ny tsy fahalalana hoe iza ny mpikambana eto amin'ny fiangonana ary iza ny tsy mba ahitana ny avon'ny kristianisma misy eto ary to hita fa 550 eo ny kristianina eto anio ariva ary antenaiko fa mba ho isan'ny sasany ankehitriny eny ny bokin'ny Genesis de ny toko vo ho an'ny baiboly io nisy tany ampiandohana ny teny hoe Genesis de midika hoe fiandohana ary eny rapitso ariva voatery ny akeo amin'ny Exodosy sika raha ndray ny zanaky Isiraely fa ny teny hoe Exodosy de avy amin'ny teny hoe nantsona iala ivoaka teo amin'ireo zanaky Israely de nisy Exodosy teo amin'ny Exodosy n'izy ireo de ny fivoahany ny Egypte ho any amin'ny tany nampanantenaina zay nomena Andriamanitra azy eny mba hananana ny tena endrika misy ny fiangonana teo ary ka moana ny tandidony zany ho an'ny ankehitriny de tsy maintsy miverina amin'ilay voy anareo mba hitondrana azy hoe eo amin'ny Exodosy alohan'ny afahany anany Exodosy eny ianareo na nitondrana an'io eo amin'ny eny am'izay ahafahanareo mahita ny toerana misy ny fiangonana sy ny fomba niorenany tao Egypta aveo de ho hitanareo ny fomba ny antson'Andriamanitra azy ireo nivoaka koa mandritra ny farany herinandro ary de anivatsiva ny soratra masina toy zany sika fa nio arivo sika de te ampiasa soratra masina betsaka tokoa raha sitrapony tompo eto amin'ny fampianarana eny ny zavatra voalohany titsika fatarina avy am'izany de ny antony ity misy zavatra lehibe indrindra hitako teo anivon'ny vahoaka kristianina maneran-tany de nitahotra matahotra foana izy ireo ary rehefa misy aretina kely mamely de matahotra izy ireo maro ka manontany tena ndraindray fa miaraka aminareo aho zao sangeto ny zavatra iza ako atao an'io ariva ary amin'ny herinandro avy ty de niezaka ndroka nitahotra io iala amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra eny antany ahy ianareo ka nao hoe herala BRANHAM minao zao ah eny minao zato ah tsy misy afa-tsy fomba tokana ihany anaporofony zany eny tsy afaka hetehitra amin'ny fatsapan'olo kafa amin'ny fombafomba ny fiangonana hafa porofo tokana ihany misy eo amin'io rehetra io de ny tenin'Andriamanitra
eny raha milasa zavatra iray ny ten'andriamanitra dia tsy maintsy loko ho fahamarinana io voatsela nisy mpitolo teny tanorana anatona ary nisy tranga-javatra nambarany ahy dia nolazainy fa nivavaka any amin'io izy ary nilasa izy fa nanambara tamin'ny tompo fa toy zaozao ny fandehany dia nijery azy kely aho aroya ry ralahy tena mahafinaritra zany oa ankasitrahako ny tompo raha nanao an'izany taminao saingy avelao a ilaza zavatra aminao misy mifanohitra zany ozy fahitana avy amin'andriamanitra io oa tsy afaka avy aminy zany ralahy satria mifanohitra amin'ny teny eny tsy maintsy porofotsika avy amin'ny soratra masina ny zavadrehetra fa tsy zay raha mifanohitra amin'ny finoko zany nefa afa nolazain'ny soratra masina dia marina ny any soratra masina fa diso ia hitanareo marina foana ny soratra masina ary ny fomba tokana afanareo mavita zavatra dia ny fiverenana eo amin'ny soratra masina eny tsy zany ve eny tiako ny mandreanareo manao amenna rehefa inonareo zany hitanareo ny amenna dia midika hoe hotoany zany eny tsy afaka sika ny nisy nanontany andra iandro iny eny androany mihitsy azy ny amin'ny olona iray zay tena olona nanana fambiazana teo am'ilay zavatra nataon'izy ireo ary ozy oralabilina tsy maintsy ao am'izany ny tompo oa tsy eo izy ozy maso fanahy maro voavoja zareo oa tsy afaka isy zany satria raha izany izy dia mifanohitra amin'ny teniny io tsy ilaza zavatra iray eto andriamanitra aveo ilaza zavatra hafa tsy hiteny afa-tsy zavatra iray ihany izy hatramin'ny farany hitanareo tsy mahay mandainga andriamanitra tsy mety diso andriamanitra toy zany ny teniny mba ho andriamanitra ilainy no faratapiny hitanareo ary eo amin'ny ankehitriny hoy ianareo tsy eritreretinao ve fa raha nanao zavatra iray andriamanitra eto ka na dia milaza aza ny teniny oa tsy nilaza ny baiboly fa izay manaisotra na manampy zavatra amin'ity boky ity dia sorina ao amin'ny ao amin'ny boky ny fiainana ny azy koa dia zay no antony izay foana eo amin'ny zavadrehetra tsy avy amin'izay trakefa na no zay endry zavatra misy fa arak'izay lazay ny ten'andriamanitra eny eo amin'ny testamenta vaovao hoy paoly na izahay na misy anjely avy any an-danitra no tonga ka mampianatra zavatra hafa no zay efa renareo ny galatianina ray valo zany raha tianareo ray tsy natsoratra aoka izy ho anareo ho voaosina koa no zany andesika iveryneto ary andray ny tany am-piandohana mba hitantsika eo fa tena azo antoko ty teny ity eny ataovy an-tsainy zao ary raha mitsipona manerana an'ity baiboly ity sika dia ho hitanareo fa miodina mora ny nifiny kodian'andriamanitra nefa azo antoka mety atapitrisany kilometatra lavitra any ny fahitana azy nefa dia mifikitra tsara eo foana io ary hoeto zany raha iandroany eny natoinina mety raisy fotsiny ane zay mety niriko teto raha nanapotosika eo amin'ny enina na valo volana eo mba andalinana ny baiboly eto andraisana ny bokyny genesis ka tsy ala mihitsy amin'ny genesis ary inoko fa ao anatin'ny telo na efatra herinandro andalinana ny genesis eo no ahitanareo ny fomba fifandraisany tsiraray amin'io manerana ny baiboly ny teny tsiraray eo am'izany eny efa rotaona zao no nandalinako ny genesis ny tenako manokana nefa mbola eo amin'ny famakiko fanondroany anio nefa tsy nahavita ny atsasany akory azy eny ninisy nandany herinandro maromaro aho teo amin'ny andinindroa na telo fotsiny ahitanareo am'izany fa atao amin'ny voio raha tianareo fatarina hoe karazabokatra ahoana no azonareo na hoe inony io mitsereny atsaha io dia miverenaka jereo lay vo fa ny vo dia amotsotro zao arak'ilay maizy azy amo araka ny karazany zany ny katsaka dia amokatsaka ny tsiparifary tsiparifary ny vary na inona amotsotro zao arak'ilay na izy ny vo zany ary reo fivavahana sy etsika rehetra misy reo zavatra toy nisy marehetra misy am'izao andro zao noho ny fahasoavan'andriamanitra ny tsiraray amin'izy ireo dia voasoratra ato amin'ny genesis arak'izay ny andohany io tamin'izany saingy nazo anarana hafa fotsiny io nefa jereo ny fiasan'ny fanahy nisy tamin'izany andro zany ary jereo ny fomba fiasany ankehitriny dia ho hitanareo fa zavatra mitovy mihitsy io ary ry sakaiza manaitra tokoa ny sasany amin'izany hogaky anareo noho ny fahafantarana fa ny sasany am'ireo dia eo amin'ny sehatra ara-pivavahana ambony indrindra eny
jereo fotsiny fa na io toinona nipiran'izany ray teo am'kainy toinona namakyvakiny zany atreo amin'ny nivoaka atreo amin'ny Nimrôdy atrao Babilôna nivoaka atao Babilôna nidina nivatsiva atreo am'ireo andro ny aviany Jesosy de ireo mpampianatra sy mpandalina baiboly nefa diso tamin'ny fahafantarana ny tompo Jesosy Kristy ary teo izy ireo fa nijoro teo manampahaizana voafatona lehilahy masina sy marina na alalany teny de ny litera rehetra teo am'izany na nitoerana nisan'io na ny fomba nanoratana azy na alala tsy anjery an'io rehetra io ndorona ny boky rehetra sisisa sady ny lainy nateraka teo amin'ny taranak'olona manokana na fisoroana na mba ho tonga na misy foko mba ahafahany tonga mpisorona reo mpandalina voafatana reo mpianatra seminaire am'izao zao dia maivana raha teo anatrean'izy ireo na izany azy anefa de diso tamin'ny fahafantarana an Jesosy ary noho ny tombo Jesosy efa olona masina izy ireo fa hoy Jesosy avy amin'ny devoly rainareo ianareo ozy ny tsy fahafantaranareo ny herin'Andriamanitra ny mahadiso hevitra anareo na koa ny ten'Andriamanitra azonareo an-tsaina ve ny atsony tompo Jesosy Kristy andreo mpandalina masina sy marina ary mpampianatra baiboly hoe devoly nefa natao zany areto raha iverina ianareo de ahita ny toerana ny avy zany ary jereo eo petsehana amin'ny hery matsiravina maneran-tany zany am'izao mandrizao tsaratsara ho anareo riralahy korenabavoko ny tandrina ny am'izay inonareo ary aza manambany mihitsy ny herin'ny Satana eo amin'ny famotahany aza manambany azy mihitsy fa malama tsy misy tozany izy ary fanahy antikristy de tsy ny communisme tsia ny fanahy antikristy de tena manakaiky an'le tena zavatra ka mitaka ny bofidy raha azo atao nilaza zany Jesosy Matthieu 4:20 fanampivavak'io iny kanisabela de prala ny goaika sy ny voromailala de nipetraka teo amin'ny fiantonany ray any Esau sy Jakoba de prala Judas sy Jesosy de tao amin'ny fiangohan'ny ray any ny ray mpitoroteny ary ny ray mpitambola hitanareo fa teo foana ny famotahany lay laingany Kainy lay nambarany Satana ny Eva de marina sy folo isan-jato marina sy folo isan-jato ary ny lainga zay ianareo ambara toinona no efa nandresako lehilahy maro nisitaka tamin'ny soratra masina mba hialana fotsiny amin'ny mamely ny teolojian'izy ireo zany hitanareo fa raha mariny ty ampahanty de mariny ry ampahany aoko sika nambatra an'io ka mpifanitsy azy manerana ny baiboly manontolo eny tany ampiandohana Andriamanitra rehefa tsy manam-potoana ny am'izao sika ny iverenany eo kanefa de anomboka eto amin'ny andohan'ny fiangonana sika ary teo de fony Andriamanitra eny ny teny hoe fiangonana de midika hoe natsona ivoaka olona voantso ivoaka ary inoko fa any amin'ny anara-piangonana rehetra ety ambany lanitra am'izao andro zao de tsy maintsy misy olona mahafinaritra any amin'ny tsiraray amin'izy ireo ary inoko fa raha tombo Jesosy de ho andiany natsona anyvoaka zany ary inoko fa lavitra be ny hovonona amin'ny fiavin'ny tompo sika raha mbola ny fiangonana ihany resahana ny toerana misy atsika de tsy vonona ho amin'ny fiavin'ny tompo tsy vitatsika nino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ary mbola latsaka zany hoe akarina tsy maintsy isy zavatra itranga eny raha misy miresaka ny amin'ny fampakarana de oreo ino ny zato resanao ny sasany am'ireo olo reo de mpikambana amin'ny fiangonana resao ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra tsy minao an'izany ahe tsy afaka hita izy ireo oreo ataoko fa fanakarany eritreritra no ataony am'ireo ahoana ny mety ahafahany olombeo andeha amin'ny fampakarana ahoana no ahafahany hitsangana amin'ny maty nefa de tsy misy ahitana hoe avy aiza no ampitsangana azy tsy misy zavatra nangana azy eo finoana amboamboarina fotsiny io eritsaina raha hoy ianareo inoko fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra de tena tsara zany nefa raha tsy avy ao am-po zany eny de ara-tsaina fotsiny ary tsy afaka ivoaka avy ao am-po io raha tsy efa manambarana io ny fanahy masina nilaza Jesosy fa tsy misy olona na nilaza ny baiboly fa tsy misy olona afaka ilaza fa Jesosy ny Kristy raha tsy amin'ny alala ny fanahy masina ary tsy afaka ilaza zany avy amin'ny tenanareo ianareo ilaina ny tenena ny fanahy masina an'io aminareo jereo fa fony Jesosy rehefa niteniny aminy Peteraka nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra ozy sambatra anao ry Simona Barjona fa tsy nofa mandranona nanambary zany taminao fa niraiko zay ny an-danitra ary ambony ty vatolampy ty no ahoriko ny fiangonako ary ny vavadiny elo tsy aresy azy tsy zany ve ko de hitanareo misy atsika ankehitriny hiditra amin'ny fotony sika zao ary anomboka tany am-piandohana nandefa antso Andriamanitra ary ny antso ny vahoaka ny ivoaka teny mafiloatra viara lakoko sa tsy de mafy somary mafiloatra miaila tsiny aho tena mamoaka feo tsara ty zavatra ty
nefa zatra mitory eny am'ireo trano be fiompiana sy efitra malalaka na eny ivelany sisisa ary ataoko fa nika mafy loatra tsy nika mafy eo aminareo koa no tiako atao koa ao amin'ny genesis ny toko 12 manomboka eo amin'ilay iandohantsika sika anio ariva ary ony tompo tamin'ny abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny avanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao dia atonganao firenena lehibe aho sady ita izay manisy soanao sy lehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ary ita izay manisy soanao aho fa anozona izay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany abrahama niala tany babilôna izy niaraka tamin'ny rainy nidina tany sinara ny sinarany ny lohasan'ny sinara teo amin'izay nalian'ireo fanahy maro taorinina ravany babilôna na ny sin'ny fikorokoroany ny rain'ny abrahama ny ray aman-dreniny no nitondra ny abrahama sy ny avany nidina tao sinara fa teo amin'io tany rehetra io teo anivon'ireo olona rehetra eo nahita sitraka teo amin'ny lehilahy ray Andriamanitra na nisy lehilahy ray na sitraka tamin'Andriamanitra zay no izy eny tiako tsikahitrareo fa milaza ny fiandohan'ny kristianisma teo amin'ny fiangonana io ary tiako tsikahitrareo fa tsy hoe nisy zany satria lehilahy tsara abrahama fa satria nanavaka sy nifidy any abrahama Andriamanitra tsy abrahama no nifidy an'Andriamanitra Andriamanitra no nifidy any abrahama hitanareo ve zany ary ankehitriny jereo tsara eny toy nisy tam'izany toy zany koa ny ankehitriny tsy anareo no mifidy an'Andriamanitra Andriamanitra no mifidy anareo eny mety sarotra renesiny zao nefa misy tiako tsikahitrareo vatany vao vita ny safidy ny fifidianana dia nisy ny fisarahana tamin'ny zavatra hafa rehetra raha vao miantso izy mifidy izy miantso izy aveo rehefa miantso izy dia mampisaraka anareo amin'izay rehetra mifikitra eo aminareo zany no manaprofo fa tsy anaram-piangonana io tsy hoe olona roa na telo miaraka io miandry ny tsiraray isam-batan'olona izy amen raha isam-batan'olona amin'ny olona tsiraray zany tsy hoe satria voavonjy ny reniko dia voavonjy fa no Andriamanitra nifidy aho tao amin'ny Kristy tiako hitanareo zany tsy anareo no mifidy ny tenanareo safidinareo io na toy iny nabetsaky ny vavakareo fony anareo namadika pejy vaovao tsy misy idiranareo zany fa Andriamanitra la rehefa mahita ny famarinany anareo hoy ianareo nitianao lazaina aveo hoe tsy zany no nitodika tamin'ny tompo tsy tompoko tsy nisy fomba mihitsy mety nitodianareo tamin'ny tompo ny toetrareo rehetra ny maizy anareo rehetra dia nanohitra an'Andriamanitra Andriamanitra no miantso anareo izay foana ny fandehany tao misahy edena rehefa nanota voalohany ny olona dia jereo any ny toetrany mpanota miafiny fa tokony hoe Adama no miantso an'Andriamanitra nefa miafiny Adama ary Andriamanitra no miantso any Adama hitanareo zany zany no toetrany mpanota miafiny mandositra makao ambadika ny zavatra iray fa Andriamanitra kosa miantso la fahasoavana mahagaga Andriamanitra no miantso ary mariny eto ho ianareo any Adama sy Eva zany mitovy foana nanerana ny baiboly rehetra ho Jesosy tsy misy mahay manatona raha tsy tao ray izy zany ve eny teny zany ary zany no fomba hitiavantsika azy ny teny dia fantatrareo eo ny toerana misy anareo
firy am'izay manatrika eto de no kristianina ny ariva ka malala ny tena no kristianina hoe misy zavatra milaza ao anatinareo ao fa kristianina ianareo zany de eny ary hitanareo koa ianareo ny tokony olona sabatra indrindra eto tany tokony inonareo fotsiny zany la atsotra be io raiso ny tena andriamanitra ho an'izany eny alohan'ny hafanareo tonga kristianina miantso anareo andriamanitra fa tsy hoe ianareo no niantso an'andriamanitra andriamanitra no niantso anareo eny niantso any abrahama izy ary izy no raintsika rehetra tamin'ny finoana mario eto ninolazany hoe ry abrahama eny fifidianana zany tian'indry mafy ny amin'ny fifidianana io satria famarinana zany eny tsy nataonareo zany tsy tonga kristianina kisendrasendra fotsiny ianareo satria efa kristianina ianareo talohan'ny nateto amin'ity zao tontolo zao ty ianareo talohan'ny nahaterahanareo de efa nanokana anareo ho kristianina andriamanitra hatrany amin'ny saidenina hatramy talohan'ny nandrenana zao tontolo zao ianareo zany marina very rahalahy zany ny famarinana andriamanitra talohan'izay mety nalana anareo na inona na inona misy fotoana nalana anareo nefa maizina maloana zany sainareo ankehitriny anankiray ihany no lehilahy teto tany ka nalalany amin'ny fisiny tany aloha de jesosy zany hoy izy mankalazahara eo de am'voninahitra ny rahako nanana taminao talohan'ny nandrenana zao tontolo zao fa izy ilay andriamanitra tonga vatana koa afaka niverina tany aloha izy ka nalalany izy tam'izany fa nysatsika no amazinina ny amin'io saingy efa voalahatra sika voatendry raha teo fantatrareo veny hoe voatendry raha teo ny fiafarany diary zavatra rehetra de efa hitan'andriamanitra raha teo amen tsy ronono maivany zany maryo ataoko fananaitra anareo zany tsaratsara raha andalovantsika kely io mamadimy araka amiko ao ny fesianina ny toko voalohany ary andehantsika mahakely fotsiny satria matahotra fandrao disonio anareo ka eritreretinareo fotsiny hoe zany milazan'io tsy za io enoy tsara eto hidinatreo amin'ny fiangonana sika afaka fotoana foy na afaka kelikely eny paoly no miresaka eto efesianina voalohany mitodika mivantana mihitsy eo amin'ny fiangonana izy zany no ataotsika nio ariva tsy hoany zazakely izy ty hoan'zay efa lehibe zao fa tsy hoany zazakely madinika manana anakiray kely vao nianatra na dia itsoariny tsy ozy bomy de mijery izy de miarina ary everiny fa zavatra lehibe no nataona nisy fotoana natoy zany saingy efa lehilahy ankehitriny nariko ny zavatra momba ny fahazazana ankehitriny tsy maintsy tonga eo amin'ny tena fotom-pampianarana sika tiako ny fivorina misy sika toy ny fahiny eo amin'izay te afatsika tanana de mika sy mandalo fotoana mahafinaritra ka manao fivori dehibe feno hoe sisisa mifalifaly sy mibitabitaka toy misy tam'izany nefa andraso any fa rehefa tonga eo amin'ny fotoana fampisehokery ianareo de tsy fantatrareo akory ny misy anareo andesika verina ary ahitany amin'io andesika ijery ny mahatonga atsika manao an'izany andesika iverina eo amin'ny fotony ka hita ny toerana misy atsika paoly apôstôly ny kristy jesosy noho ny sitrapon'andriamanitra tiako sotro zao zany seminaire no naniraka noho ny sitrapon'andriamanitra mamangy ny olo-masina any efesosy jereo tsara ny olona irisahana an'io zay matoky ao amin'ny kristy jesosy jereo alefa ny avetrany eo amin'izy zany tsy eo amin'ny mpanota tsy eo amin'ny zazakely fa hoan'ireo zay efa nialehibe paoly apôstôly ny kristy jesosy no ny sitrapon'andriamanitra jereo ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raitsika sy jesosy kristy tompo isaorana ny andriamanitra rainy jesosy kristy tompontsika zay nitahy antsika amin'ny fitahipana rehetra any an-danitra tao amin'ny kristy jesosy la hitanareo ve niresahany eto tsy eo amin'ny andehana zazakely fa ho an'ny olona zay napetraka ao an-danitra ary efa voataha eny hoy izy mahafantajavatra ianareo efa nampianariny ianareo ary efa voavonjy nefa teteny aminareo ny mahakasika an'io rehetra io tiako zany ary anareo
tiako ny ametraka kely vetivety ny tompotrareo ao an-danitra fa tsy voafaritra eto an-tany hoy zay ankehitriny tiako ambara aminareo ny antony tia nome kely anareo tosika kely fifaozam-panahy kely fanetsehana kely. Amen. Tiako ny fanetsehana somary mampiorina anteny zany indrindra fa rehefa fantatrareo ny toerana zay ahafahanareo milaza ny zao nolazainy tompo. Ankehitriny te resaka aminareo ozy dia nareo zay mipetraka ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy ka samy voatata tamin'ireo fitahim-panahy rehetra dia ireo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra voaseho, ireo farasitranan'Andriamanitra, ireo faminaniana sy ireo zavatra maro miseho. Eny ianareo efa olodehibe te resaka aminareo ho anareo no itenenako an'izao. Ankehitriny zareo araka ny amen. Eny eto la izy anteneko zany fa tena amelan'izany tena iletika tsara mihitsy satria asoanareo zany ka mety hitsofoka mihitsy hatrany anaty taolana araka ny fidianany antsika tao aminy. Iza no nanao zany nandreanivy dia tonga tsy anareo mihitsy fa izy no nifidy ny milazalasa ny fidy antsika fiangonana tao aminy. Hatramin'ny viny zany ry Paoly tamin'ny herinandro lasa sa fony ianao ny azona fifaozam-panahy tsia fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao. Eny tena to afaka hitainginy eo ambony rahona ny tena hitanareo inona ny nataony izy no mifidy antsika tao aminy Kristy talohany nanorenana zao tontolo zao. Iritsika raha nanam-potoana kely akanisany eo amin'ny Joba 7:30 ka hita eo nolazany hoe taizy ianao fony hanametraka ny fanorenany tany talohany nametrahako ny nanorenana zao tontolo zao ambarahoany nanorenana ny vody andriny ary taizy ianao raha niaranira ny kitany maraina ka nioby hafaliana ireo zanak'Andriamanitra. Hoy izy tamin'ny Joba miskina ary ianao tahaka ny lehilahy fateresaka aminao eto milaza Paoly fa izy no nifidy antsika tao aminy dia ny fiangonana talohany nanorenana zao tontolo zao. Eny jereo tsara mba ho masina sy ny famasinantsika manokana. Hoy ianareo mino niany olinesa ve ianao raha BRANHAM azo antoka saingy tsy nia fa niazy tsinitsinina ny fahamasinako fa izy no tanteraka. Koa dia hoy ianareo eo inonao ve ary fa azo ataony misotro na tsy nilazany mihitsy jereo fa ny voambary dia tsy afaka moka afa-tsy vary tsy afaka moka tsy parfary io tsy misy fanirina ao aminy tsy misy fiainana amoahany tsy parfary ao aminy. Ary ao amin'ny Kristy Jesosy sika aza mety ho fitahana fa tsaratsara ho anareo ny andinika tsara an'izao eto hitanareo raha tsy mitsahatra milaza ianareo hoe za tsy manamelokany manao an'izao ary tsy manamelokany manao an'zato ireo zavatra zao tontolo zao ve eny andratra kely anareo ho bangoky hiakatra ny volonareo. Zay anefa no profo azo antoka fa tsy mbola teo amin'ny Kristy ianareo tsy mbola nateraky indray. Zay ty zao tontolo zao na reo zavatra zao tontolo zao dia tsy ao amin'ny akory ny fitiavan'Andriamanitra. Eny raha miala tsy manao an'io fotsiny anareo satria hoe fantatrareo fa tsy tokony hanao an'io dia zany ny famantarana fa tsy mbola tonga taizataiza ianareo hatreto. Rehefa manomboka maty ao anatinareo zavatra io ka miala ny toetra manao an'io ary misy olo-kafa ao ary zany dia tsy afaka moka afa-tsy alay fanamasina atao amin'ny Kristy no ao anatinareo ka mamoaka fiainana toy ny any Kristy. Tsy misy amin'izay ataonareo fa zay nataony. Nifidy an'izany talohany nanorenana zao tontolo zao izy nisy nanao hoe fantatro fa voavonjy satria niala tamin'ny fifohana. Tsy zany no antony natonga ho voavonjy, tsy zany no antony natonga anareo voavonjy anareo satria nifidy anareo talohany nanorenana zao tontolo zao nivonjen'Andriamanitra. Zany no ampianarany soratra masina. Amen. Eny hitanareo fa manomboka mahitsy sika hoe tsy sika io fa izy zany hitanareo
izy no nifidy atsika tsy afaka laza abrahama hoe esoran'andriamanitra tafidina niala teo amin'ny tilikambony babilôna halleloia izany no antony aminjena ho namonjy an'io andiany manontolo io izy raha izany raha zay no natonga azy ireo nanao an'io hitanareo tsy zay no nataony nifidy any abrahama izy ary zany no tena fiandohany ny famonjena antsika zay nomena ny olona rehefa niantso azy izy ka nifidy azy ary nanendry raha teo sy nampanantena azy ary nanao fanekena tamin'ny abrahama sy ny taranany mandrakizay eny androsiansika eto ary amaky ny toko ray manontolony amin'io saingy tsy manam-potoana sika eny andriamanitra no niantso jereo fa fony niantso any abrahama izy teto de tamin'ny fifidianana no niantsony azy tsy nozaina izy azy fa nozaina izy an'andriamanitra ary niantso azy nivoaka teo anivon'ny olona izy de nita azy ary niteny taminy hoe amonjy anao ah ary etsy ambany ozy ary ho aty amiko ianao rehefa tratranitra indrindra talohany nanaovany zavatra mba ho metriko zany efa nifidy azy andriamanitra niteny taminy ary tsy ianao ihany fa nitaranakao mandiby anao la mario ary niveriny izy ny andiny ny fasivy sy favalo eny andeo vakitsika io zavatra hafa etsy ambany kely etsy io de nandeha abrahama arak'izay efa nolazainy tompo taminy ary lota koa mba niaraka taminy ary efa 5 taona abrahama raha niala tao arany izy ary abrahama nitondra sara vadiny sy lota zanadralany mba mifananany izy rehetra ankehitriny jereo fa teto mihitsy no nanaovany an'izay tsy nahambaran'andriamanitra azy atao netiny ny lota zanadralany ary netiny abrahama ny rainy nefa sy niteny taminy mihitsy izy mba hitondra ny rainy nefa de netiny ihany izy ary ho anareo mpamaky baiboly rehetra vakio amin'ny genesis zany rapitso rehefa manam-potoana ianareo mario fa lalitra tao amin'ny lasopy zany mandra-pahafatin'ilay lay antitra vato natafitoana teny amin'ny lalana teny foana izy io ary toy zany koa lota niantso any abrahama andriamanitra fa tsy lota niantso any abrahama izy fa tsy ny rainy de ho inareo ahoana ny amin'ny sara raha ihany raha lehilahy sy ny vadiny hitanareo nofo raha ihany izy ireo milazany zany baiboly eny ary nefa niantso any abrahama izy ary nangataka taminy sy niteny taminy mba hampisaraka ny tenany am'izay rehetra teo aminy ary akany amin'ny tany hafa jereo fa fisarahany makany amin'ny tany hafa zay tsy misy fantatrareo ny aminy zany ny kristianisma misaraka amin'ny zavatra zao tolo zao satria niantso anareo andriamanitra mandeha any amin'ny tany hafa mba hitoetra eo anivon'ireo vahoaka zay tsy misy fantatrareo ny aminy mba ho vahiny amen rehefa mieritreritra an'izany a de sarotra amiko ny azona ny tenako vahiny mpivahiny raha teo andala-pahafatesany jakoba zikiolona teo anatrihan'ny farao izy de nanao hoe efa ataona maro zay no nivahiny anako amen inona ny nahazo azy nanomboka tonga saina izy efa tsy nahazo aina loatra lay sakaizakely fatany fa vahiny fotsiny izy eto eny mario tonga atreo amin'ny andiny favalo sika ary nampanantena ny abrahama andriamanitra eto fa hamonjy azy sy ny taranany mandiby azy eny nanao fanekena izy zay tsy misy fepetra tsy hoe nanao any fotsiny izy satria no zay na izy azy hoe satria abrahama izy tsy nilaza izy hoe endry abrahama raha anao an'izao ianao raha ataonao zato hoy izy ry abrahama efa nataoko zany tsy misy zavatra hoe tsy maintsy ataonao fa efa nataoko zany za mihitsy amen la rehefa mieritreritra an'izany a andriamanitra tena no nanao zany tsy misy fepetra ny fanekena nataon'andriamanitra de tsy misy fepetra hoy ianareo rahalahy nitsaratra tamin'ny finanan-kena tsy manao an'izao a za ry rahalahy tsy misy ifandraisan'izany mihitsy io tsy noho ny finananareo ena na ny tsy finananareo eny na ny fitandremanareo ny andro sabata na ny voaloam-bolana na ny fanaovanareo sikola lady rehefa lady na inona io ny namonjenanareo de tsy misy fepetra de hoy ianareo rahalahy BRANHAM koa raha voavonjy azy zany voninahitro an'andriamanitra afaka manao zay tiako a e tompoko nefa raha voavonjy ianareo rahalahy de tsy anana fanorinany amin'ny zavatra zao toy zao fa ny fonareo manontolo no mifototra eo amin'io
ka tsy vitanareo nisitaka amin'izany saingy raha mbola misy mifampisitona ao dia fantatrareo fa mbola misy zavatra tsy ara-dalàna eo eto ny fifidianana miantso any Abrahama Andriamanitra ka nilaza taminy fa hamonjy azy tsy misy fepetra eny andesika lavidavitra taorina kely nanomezana teny fikasana tiako anareo raha akeo amin'ny Genesisy 17 miaraka amiko fotoana foy ihany eto ary andesika makely eto vetivety fotsiny eny ary ony tompo taminy za no tompo zay nitondra anao nivoaka avy tany oran'ny Kaldianina mba omeko anao ty tany ity olovanao ary hoy izy tompo Andriamanitra ahoana nahafantarako fa andovy ty aho eny Abrahama rehefa nivoaka n'ilay tany izy ny Kaldianina ny tanàna ny oran'ny Kaldianina ny tany Sinar ka ny Saraka tafavoaka jereo ny amin'izany fa tahaka anareo kristianina amin'izao mandro zao zay mbola mirenireny jereo tsara ary ozy taminy itondray omby vavy kely efa 3 taona sy osy vavy efa 3 taona sy ondry lahy efa 3 taona ary domona sy zana-boly mailala eny tika anareo rapitso raha noho amaky an'izany raha mandray tsoratra anio soraty zany hotononiko io no ny elanela-potoana satria tsy te azona anareo ela loatra tiako iverina anareo rapitso ariva mba hahafahantsika miditra avy hatrany amin'izao mametraka fototra fotsiny sika androany ariva ho fototra fotsiny hitanareo koa nalain'ireo omby vavy kely osy vavy sy ondry lahy ary roa domona iray sy volo mailala iray dia sasany ny ondry lahy sy ny omby vavy kely sy ny sisa dia napetrany teo zany nataony teo ny domona ary tsy mba ny sasany zany ary miaro an'ireo vorona atsika eo amin'io izy mandrapiletiko ny masoandro dia nidina teo amin'ny Abrahama Andriamanitra mba hanamafy an'io fanekeny io nidina izy ary nanao hoe ankehitriny ry Abrahama ankehitriny aho dia hanaporofo aminao ny zavatra efa ataoko ary izy ary fantatrareo fa olona maro aminareo no efa teto amin'ity fiangonana ity amataonany maro zay ary efa zao zavatra zao ihany no nampianariko eny tompoko hatramin'ny 7,700 no efa nampianarako an'izany eny ary nisoratany eo amin'ny baboliny zany jereo tsara dia nidina izy avy eo ary naneo any Abrahama ny zavatra efa ataony nataony sondritory aloha Abrahama eny ry Abrahama tsy misy idiranao mihitsy ny amin'io eny ho anareo zay miezaka ny hamonjy ny tenanareo reko fa nisy teto amin'ny fiangonana ny tabernakle taoriny nipetrahany teto ambanin'ity fampianaranyity hoe maro ny olona miala teto amin'ny tabernakle nivoaka nakany amin'ireo karazam-pivavahana sy ny sisa mba ino an'io karazan-zavatra rehetra inony olona io nijanona ny sasany tamin'izy ireo ka niala tamin'ny finanan-kena ary ny sasany tamin'izy ireo nitandrina ny andro sabatany sy ny voaloham-bolany ary zatsy ataoko fa nisy fafozantena maro sy ny sisa nataony taoriny ny tena nandavany ny anaiky ny tenin'Andriamanitra zany dia maneo ny zavatra misy ao anaty ao Paoly nivoaka izy ireo satria tsy isantsika hitanareo fa mariny zany hitanareo fa zany mihitsy ny fanahy masina dia androbaka ny tenin'Andriamanitra ireo zavatra ireo raha eo amin'ny fitsapan-kery dia voaporofo diso eny hoy izy Abrahama nataony sondritory izy dia nataony hoe asehoko anao ny fomba anaovako an'io ny fomba hiazonako ny fanekeko dia nalain'ireo biby ireo ankehitriny jereo tsara rehefa sondritory Abrahama anehoana fa ny fahafatesana dia tsy maintsy mahazo ny voary rehetra dia nisy fatana amin'rehetra teo manoloany ary ny fatana amin'rehetra dia maneho ny elo hoe mendrika ho any amin'ny elo ny mpanota rehetra avy eo akoatra zany no ilay sorona teo amin'ny avoana nisy hazavana kely fotsy nakeo zay nandeha teo anelanelan'ny tsiraray tamin'ireo silaka fanatitra ireo fanekena raha tsikaritra anareo misy fomba maro anaovan'ny olona fanekena matetika ankehitriny sika ahoana ny fanaovantsika fanekena atao hoe apeo ny tanana ataovy ny dimy efa fifanarahana zany ny fanaovantsika fanekena satsy zany tamin'ny andro fahiny ny fanaon'izy ireo ny ansinina fantatrareo hoe ny fanaovan'ny fanekena ny fanimpisina izy ireo zany ny fanekena ansinina hitanareo ary misy fanekena samihafa ataon'izy ireo no re fomba mampanao ny olona samihafa fa fanao ny tantsinanana ny mamony biby dia mijoro eo anelanelany io biby io avy eo atao an-tsoratra zany eto no ahitanareo an'izany ato amin'ny levitikosa ary soratan'izy ireo eo ny fifanarahana ary fifanarahana io dia nitriarina roa teo ambonin'io biby maty io ary manao fianianana eo anoloan'io biby maty io izy ireo raha hoe mandrava ny fanekena io izy ireo dia aoka atao tahaka ny biby maty io ny tenany ary omena ny tapaka io ny tsiraray avy eo dia mandeha izy ireo ary rehefa miverina izy ireo ilain'ireo tapany roa ireo ny mifanity tsara ka tapany fanaraka tsara tena mahafinaritra zany teo ampanaovana faneken'Andriamanitra teo fanehoana raha teo hoe mianina aho fa anao an'io amin'ny taranakao
no hitahina ny firenena rehetra eto an-tany. Vakio zany hitany jetilisa, hitany mainty hoditra, ny olona mavo, ny olona fotsy, amin'ny alalan'ny tararakao no hitahiko ny rehetra. Fa isy mpanjaka sy andrina hivoaka avy aminao. Ahoana nanaovanao an'izany tompo? Asehoko anao ny amin'io, ary nasehony azy ny teo amin'ny ilan'ny avoana, izay nisy an'ireo tapan'ireo. Ary malala ny mpandalina baiboly rehetra eto fa ny tsiraray amin'ireo biby madio reo dia naneo an'ilay fanatitra nataon'i Jesosy Kristy. Izy lay ondrolahy, izy lay ombivavy kely nanaovana rano fanasana rehefa lany rano fanasana eny eo amintsika ny rano fanasana amin'ny teny izay manasa amin'ny fahotana amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny finoana ary ny domona sy ny voromailala dia ny fanasitrana an'Andriamanitra. Ka ao amin'ny Kristy io rehetra io. Amen. Teo no nanehoan'Andriamanitra tamin'ny Abraham ny zavatra efa ataony hoe amin'ny alalan'ny taranaky saka no amoahany an'ilay zanany latokana dia Kristy. Izay novonoana teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany rehefa nidina ny masoandro ka rakotry ny ezina ny tany, ary teo izy no nozarainy roa. Nesoron'Andriamanitra tamin'ny ainy ary nanoratra fanekena tamin'ireo fianakaviana teto tany izy. Rehefa io ranolay Andriamanitra tsy toy izay madio indrindra io no nirotsaka avy amin'ny lalan-drany Emmanuel dia nesorony tao amin'ny io ainy io. Ozy Andriamanitra nahoana dia mafoy ahy ianao, fendrora ny fanarabiana ny tavany, ary satroboninahitra matsiravo ny fanarabiana no naletika teo amin'ny andriny. Ny namatsiana azy dia tamin'ireo fatsika romany nitritra ny lamosiny, ka hita ny ariary ny taona tehezana, niantona teo amin'ny azy fijaliana ny tarainy. Teo andalam-pahafatesana toy ny fahafatesan'ny mpanota, ny fahotana zao tontolo zao ny teo aminy. Ary teo no nanokafanaN'Andriamanitra ny lany voany, nesorony miala taminy ainy rehefa ozy eo ampelantananao no atolotro ny fanahy, dia nanondrika ny lohany izy, dia niofotrofotra ny tany ary nivoaka ny vatolampy teo ary izy. Teo ilay fanekena nataon'Andriamanitra, teo ny fahatanterahany zany. Teo anivon'ireo vatolampy tresaka sy lanitra maizina nanondrika ny lohany mpamonjika ka maty, ny fisokafany efitra lamba nanokatra lalana amin'ny fifalian'ny lanitra sy ny andro tsy manam-pahatamperana. Ry Calvario, ry Calvario, ny voadrasy maty ho ahy Jesosy. Aveo dia nitriary ny ala ny ain'ilay zanany mihitsy, no zaraina ny fanekena ary nalefa ny tao amin'ny tany ilay vatana, napetraka telonandro sy alina, nitsangany zany. Satria tsy amelan'ny ray masinao tratry ny loha ianao, ary tsy ho foko any amin'ny elo ny ainy, ary ny ainy dia ny fanahany izay nidina tany amin'ny elo. Ary nitsangana izy, natsangan'Andriamanitra dia nareny ny vatany, ka nomeny ainy dia nalainy ny vatany Jesosy ary napetrany eo an-tany any ankavanana ao amin'ny voninahitra, ary nalefa ny verina ho toy ny fanekena ny fanahy masina. Izay ary ilay izy, aza diso an'izany ny rahalahy. Raha tsy eo ny batisa ny fanahy masina dia very ianareo. Izay ihany no aza mieritreritra no any an-danitra mihitsy. Raha tsy misy zava-magagato dia tsy sokatra ny varavarana. Afaka ho eo ianareo ary andonan'io amin'ny lohanareo, kanefa raha ao anaty ao ny fanan'Andriamanitra dia ilay fanan'Andriamanitra ao no amo varavarana. Tsy maintsy anananareo eto ilay zavatra nokatra n'io any ankoatra io. Marina zany, ko dia efa voatsara sahady ianareo manoloana an'izay fisainanareo ny amin'ny Jesosy Kristy. Eny indro sy fa tonga rovidrovitra naratra tritritra ny any no nakany amin'Andriamanitra, nita azy Andriamanitra. Aveo ny ainy dia niveriny indray tamin'ny endriky ny batisa ny fanahy masina, izay miditra ao amin'ny mpino tsirairay, mba hanamasina, anadio ny fisainana, anadio ny fo, ary amelam-pahany amin'ny fanahy masina ao anaty ao etseroa. Ary rehefa nizaraina ny fanahy masina, io fanahy masina zay nitondra ny vatany Jesosy amin'ny fitaovam-pasana ihany no akariny. Koa ilain'io fanekena io ny fanitsara. Raha iny fa nitriarina izy tety ary natolotra ny vatany, niverina tany amin'Andriamanitra fa ny fanahy no niverina teto tany. Ilain'ny fanahy ao aminareo ary ny fanahy mitovy karazany amin'io. Raha tsy zany dia ho diso ny toerana iangonan'io. Amen.
eny tompoko tsy hoe satria no niezaka nataonareo fa nolay zavatra lay fitiavan'andriamanitra no nitsofoka mikery tao amin'ny ainareo ka nandrofotra ny sampy rehetra eto an-tany ala zany la izy fa misy zavatra amin'ny tanàna sy miantso an'andriamanitra ao dia ilay fanahinareo eto zay miantso ny ray any an-danitra zay ary la izy manome anareo finoana zany ka tonga ho taranaki abrahama mino ny teny fikasan'andriamanitra tahaka any abrahama ianareo na dia maharitra azy zany dia mbola inonareo ihany mahatoky abrahama dia tsy nianana ny amin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny tsy finoana fa nahery izy ka nankalaza n'andriamanitra tsy vitanareo ve nitoetra vovonjy avy amin'ny fifazam-panaray ho amin'ny hafa nefa miantso tena ho taranaki abrahama tsaratsara hoanareo aloha ny hevitra ny amin'ny zavamisy aza diso jerina amin'inona na inona mijanona tsara eo amin'ny teny abrahama dia tsy nianana ny amin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny tsy finoana rehefa nyteny taminy izy fa nome zanaka azy dia niandro 5 taona izy sady nitombo hery hatrany nitombo tamin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny tompo amen tsy hoe te toro teny ah nefa iny fa mitory atao anatoko ato fotsiny zany eny ary andriamanitra no miantso mifidy eny tsaratsara ho anareo miatriky zany misy olona zay tsy hovonjena mihitsy misy olona tsy hovonjena mihitsy na inona ataona ary fantatrareo zany misy olona efa voateny raha teo ny overy misy olona efa voateny raha teo ny hovonjena zay rehetra voateny raha teo ny hovonjena dia ho vovonjy nahoana to tsy mazava tsara zany tahaka ny hoe tsy azonareo zany eny andesika matika andeha arsika ijery fotsiny anio eto ahitana ny voalazan'andriamanitra andesika hoeo andesika aloha hiditra ao amin'ny testamenta vaovao omeo any romanina sy vetivety fotsiny dia ho hitantsika raha mariny zany na tsy ho hitantsika raha nilaza andriamanitra fa hisy overy ny sasany ary ny sasany zay tianareo ve ny tenin'andriamanitra eny ary andesika jery ny voalazany zany ankehitriny ary eto eno tsara maka fotoana tsara aza mikoropaka eny jereo ny romanina 5 paoly no miteny eto testamenta vaovao entiny eo amin'ny toerana maro amin'ilay taloha ianareo ary ho anareo mandray-tsoratra raiso ihany koa ny joda 4 raha mbola eo ihany fa misy olona raha tsy fanazy voasoratra fa iny ho amin'izany fanamelohan' zany dia olona zay mamatika ny fahasoavan'andriamantsika ho fijenjejora mivoaka manaraka ny filany zao tontolo zao ao amin'ny timoty ihany koa no ilazany zany hoe tahaka ny nanoeran'ny jara sy jambrany mosesy sy arona no anoeran'ireo koa ny fahamarinana dia olona maloto saina laza andriamanitra fa ho eo izy ireo ary eo izy ireo jereo any ireo zavadiso mivoaka eny ny tena makany amin'ny fiangonana pentekotista metodista batista ny olines na zay tianareo ale fa ahita olona makatahaka an'io dia olona manao modimody voninahitra an'andriamanitra alleloia nisy vivavy ny lazy ndray andriny hoe mananjanaka folo ah kanefa voninahitra an'andriamanitra niantso ahitory filazantsara ny tompo alleloia ivoaka eny anao an'izany tsy nanao zavatra toy zany izy tsy nanao an'io mihitsy ary tsy nanao an'io mihitsy satria ny lasa izy fa tsy nanao zany eny kanefa la zany ny eritreretiny eny tompo na ny mihazo aza folo tezain'andriamanitra dia izay ny tokony ataony eny ary saingy zao misy eo lasa tena tsy mahafetena noho ny hafanam-po izy ireo o reo tsy mila olona mpianatra ay voninahitra an'andriamanitra nanako ny fany masina raha zay diso ary ny fany masina raha nylaza zany fa izy no nametraka ny sasany ao am-fiangonana reo mpampianatra andriamanitra no nametraka azy ireo am-piangonana amin'ny maha-mpampianatra zay dia milamina nahoana izy no nametraka mpampianatra ao raha toka ny fany masina no anao ny fampianarana rehetra eny ary hitanareo ny ilain'ny olona dia ny anaovana batisa ny atodohany akoatra ny rano mariny zany eny ary mialatsiny ny amin'izany fiteny mahery zany fa tiako ny tena amelan'izany hiditra mila fifazam-panasika ary rahalahy tsy maintsy korofoanareo le zavatra alohan'ny afahanareo manao an'io tsy maintsy roanareo satana aza miady hevitra aminy raisy ny zonareo ary mijoroy eo nilaiko ny taminy nanerana n'izao tontolo zao ary ilainy kristianina rehetra zay efa nanohana an'andriamanitra niady aminy saingy raha fantatrareo ny toerana hijoronareo dia zay fantatrareo famarinana hoe zao no lazainy tompo dia afaka hijoro eo ianareo ho ianareo dia rain'andriamanitra vovonjy aho satria niala tamin'ny fitrora dia rain'andriamanitra nisy zavatra nangorisina nanivatsiva ny lamosiko misy rivo mahery ny fofofo nandalo teo amin'ny tavako inonao ve zany raha BRANHAM
azo antoka saingy tiako hita hoe avitaiza aloha ny avian'io rivo mahery mifofofofo io tanareo mariny zany zany mihitsy tsy misy olana ny mangorisina saingy tsy nozahana angorisina no nahavoavozy a sady tsy nozahananana rivo mahery mifofofofo tsy mino an'izany ve nao rahalahy eny mino a nefa andraso kely andesika iverina eto vetivety fotsiny manana fakatahaka mariny amin'io ny devoly voavotsy aho satria tanterako zainy takian'andriamanitra miantso ahy izy ary fantatro fa miantso ahy izy nanaiky azy teo amin'ny teniny aho ka noho zany dia afaka hiteny amin'ny satana hoe zao no lazainy tompo rehefa teto tany jesosy dia andriamanitra izy teo no Emmanuel andriamanitra no tao amin'ny Kristy nampiavana zao tontolo zao tamin'ny tenany tsy nampiasa an'izay mety ho fanomeza pasoavana lehibe nananany mihitsy izy rehefa niona tamin'ny satana fa ozy voasoratra hoe tsy mofiano ny veloman'ny olona voasoratra hoe aza maka fanahy ny tompo andriamanitra ao ary resiny izy zay no nisy malala ny soratra masina izy malala n'io ihany koa satana kanefa tsy maintsy fantatrareo ny tena fomba fampiasana ny tena andriamanitra hitanareo mario eny ny ambaran'ny Paoly firona anaiky ny fampianaran'ny Paoly ozy raha nisy anjely nampianatra zavatra hafa aoko vao ozy nisy milaza marina amin'ny Kristy aho fa tsy mandangy sady miara milaza amiko ao amin'ny fane masina koa ny fieritreretako enoho ny fanomezan'ny Paoly antoka ny tenany hitanareo apetrany tsara zany mba ahafantaranareo tanteraka fa mafy ny alaheliko ny fahorian'ny foko fa efa saiky niriko azan'io voaozina ho afaka tamin'ny Kristy ny tenako mba avonjeko ny rahalahy afako araka ny nofo efa renareo voalazany hoe ny jiosy rehetra dia vahoaka voafidin'andriamanitra tsy mariny zany tsy mariny zany tsy ny jiosy ny vahoaka voafidin'andriamanitra hitanareo tsy zany izy ireo enoy jereo raha tsy nilaza toy zany ihany Paoly nefa jiosy ny tenany hitanareo fa nanajanaky araky ambin'ny folo lahy Abrahama fantatrareo zany sa tsy zany ary izy rehetra dia samy taranaky Abrahama samy taranaky Abrahama izy rehetra nefa avy amin'ny Isaka no antsona zay taranaka ho anao tsy hoe avy amin'ireo sisa tsy avy amin'ny Ismael ary tsy avy amin'ireo zanaka sivy hafa avy amin'ny hafa ny vadiny fahatelo tsy fa zao avy amin'ny Isaka no antsona n'ilay taranaka andrasa aloha inoko fa eo amin'ny toko raha io ihany zany zay Israelita sady manana ny fananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana eny miresaka ny amin'ny Israely izy eto eny jereo ny zavatra lazainy ary koa ny razana sady avy taminy araka ny nofo Kristy zay amboniny'izy rehetra isaorana mandrakizay any Andriamanitra amen kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory fa tsy zay rehetra avy amin'ny Israely no Israely tsy zany ve ko de tsy Israely ary izy rehetra de zay jiosy eo tsy izy avokoa izy rehetra jereo tsara ary na dia taranaky Abrahama azy ireo tsy mahatonga azy ireo Israelita zany eny jereo tsara inona no endrika tiana ho aseo la BRANHAM maneho endriky ny fiangonana tsy rehetra manona ny Kristy de kristianina tsy rehetra makany am-piangonana de kristianina ny taranaky Abrahama rehetra de tsy ny kananana ny teny fikasana fifidianana no izy teo teny fikasana ny teo ary efa nambara mialoha tamin'ny Abrahama ny teny fikasana ary io ny voafidin'Andriamanitra de efa voalahatra mialoha talohany nandro reny na zao tontolo zao hitanareo mario ary na de taranaky Abrahama azy ireo tsy de ary zanany avokoa fa avy amin'ny Isaka no antsona zay taranaka ho anao tsy avy amin'ny jiosy hafa fa avy amin'ny Isaka amin'ny alalan'ny Isaka no avian'ny Kristy io lay taranaky Abrahama teo de Kristy fa ny taranaky Abrahama aloha de tsy avy amin'ny taranaka araka ny firaisana ara-nofo fa lay finono no ny sain'Andriamanitra ary tamin'ny alalan'ny finono io zay notsika ny fahafatesan'ny Kristy no nandevenana azy ary nitsanganany ka mitondra atsika ho taranaky Abrahama ary nofirana Abrahama ho toy ny tomboka sen'ny teny fikasana ny an'ny finono eny tsy nandray an'io izy rehefa nofirana efa nandray ny teny fikasana izy talohany namorana azy tsy zany ve ry antom-panahy aizy lay rahalahy lay mpitoro teny hafa iny fa nahita azy nipetraka ataoko fa mandray rona-peo etsy aorina izy lay rahalahy eny ary nazo teny fikasana izy
talohany namorana azy aneo an'izany aminareo ny romanina efatra nahazo teny fikasana izy talohany namorana azy de nomena azy avy eo ny famorana ho tomboka sen'ny fakatoavan'ny finoany eny rehefa milasika fa zany mahatonga ny biligrama Charles Feller ary Billings sy ireo rehetra reo zay no antony iresana izy ireo ny am'ireo rahalahy batista reo ny teny tamin'ny maro tamireo ry Rufus Mosley sy io andian-drehetra io oya ozy nahazo niova aly zay nandritra ny tapabolana nefa tsy misy roapolo intsony ita oya tsy niova fo izy reo ozy nanaiky any Kristy mpamonjy ny tenany izy reo oya na de zany aza tsy niova fo izy reo mariny zany tsy niova fo ianareo raha tsy efa ny niova fo de midika fa nisy fiovana de jereo Paoly efa niny tompo Petery efa natao batisa izy efa nomena fahefanana sitrana ny marary androka demia ananganany maty nefa niteny taminy Jesosy niarivany nanomboana azy hoe rehefa miova fo ianao de ampahirezony rahalanao zany ve sady efa voavonjy no amasinina izy nefa tsy niova fo zany ny soratra masina no masinina hoe izy eny tompoko jaona fito amby folo mana masina azy raha eo amin'ny fahamarinana iverinareo ve fa nametraka ny fanahy io tao amin'ny fanaka tsy metrika zany izy de nivoaka izy reo ka nandroka de miah de niverina ny ravoravo tsara zany ry metodiste de niverina izy reo ny ravoravo ny deran'Andriamanitra ary nilaza hoe nanaiky anainy de miah andraso kely Matthieu 10 de ozy aza mifaly satria nanaiky anareo de miah fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo tsy zany ve ankehitriny ty ampitony anareo kely aho ary Jodasy de niaraka tamizy ireo zany ve tena nahazo aina toy ny ganagana ho amin'ny kamory Jodasy ny ravoravo sy ny faly ihany koa izy ary nanaraka ny fiangonana hatrany izy marapatonga ny Pentecoste saingy no nitonga ny Pentecoste mba handraisana ny batisa ny fany masina de nilaviny izy ary namantika an Jesosy izy ary zany no antikristy ary fanahy io am'izao androzao de irosatra ny fampianarana ny fanamarinana amin'ny finoana sy rehetra io ary irosy aina hatreo amin'ny batisa ny fany masina saingy eo izy no any lokony mariny zany ary jereo ny virjine folo zay nivoaka dimy virjine izy rehetra adala ny dimy tamizy ireo ny dimy nanana diloilo tao amin'ny fanilony inona moa ny diloilo ny fany masina hitanareo mariny zany virjine izy rehetra miaina ara-dalàna tamin'ny fiainana madio ianareo hery rahalahy tsy mandeha mandia tsy mandeha mijery fampisehoana resaka toetsaina fotsiny zany raha tsy hoe misy zavatra mahagaga tsy hoe no ianareo nika tsy no ianareo ny teny tafiteny tsy fantatra tsy no ianareo ny tsambikibikina tsy no ianareo nanao an'izao fa nisy zavatra mahagaga nitranga tao anaty tao ka nanova anareo sy nanisy tombo-kasy anareo tamin'ny fitiavan'Andriamanitra mafiory anareo mariny zany tsy nonao angany inokony amin'ny fikana inoko rehetrareo saingy tsy zay le izy niefitra ny metodiste fa rehefa anika izy de nanana an'io saingy hitany fa diso hevitra izy maro taminy nika nefa tsy nanana an'io tonga teo ny pentekotista miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra de o reo azonay le zavatra saingy hitany fa diso hevitra izy maro tamireo miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra no tsy nanana na inona na inona na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza nefa tsy manana fitiavana de tsy mahasoa akory zany tsy nanana an'izy ireo io mariny zany izay no mahatonga an'izao tontolo zao rehetra voavitakio ka lasa manao zavatra hafa tsy io le izy tsy ny fihetsiketsehana ranofo na ny fihetse-po fa nisy zava-nitranga tato anaty tato izay nanova ny fiheveranareo rehetra nanova ny toetrareo rehetra niova fo ianareo tsy avy aminareo fa tonga tao aminareo Kristy ka nanova fo anareo maty ny toetra n'ilay olona fahiny teo aminareo ary nateraky indray ianareo ka tonga olo vaovao jereo tsara amen lasa tara zany sa hoana teny kely afaka kelikely ianareo rahalahy itsorina raha somary lava loatra tsy maintsy andray ny zanak'Isiraely etsy afaka minitra vitsy nefa tiako aseho anareo hoe rahan'Andriamanitra ny manao andreo zavatra ireo mbola tiavy ianareo eny ary koa mivavao ahatrany eny ary nefa mamela fotsiny anareo andamina zavatra kely eto eny vetivety fotsiny ary na de taranaka Abrahama azy ireo tsy de ary zanany avokoa fa avy amin'ny Isaka no antsona zay taranaka ho anao zany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana
jereo zany no isaina ho taranaka ny zanaky ny teny fikasana teny fikasana iny karazana teny fikasana iny ilay nampanantenan'andriamanitra talohan'ny nandrenana zao tolo zao hoy izy tamireo io lay taranaka so hoe satria niala tamin'ny fanaovana zao na ny fanaovana zato na niala tamin'ny lainga niala tamin'ny alatra fa nanana toe-tsaina tsara fotsiny zany anao an'izany ny olo-pirenena tsara nefa tsy mbola afaka hiantso tena ho kristianina ianareo raha tsy efa nisy zavanitranga tato anaty mandra-pahatonga anareo ho nateraka indray noho ny zavanitranga tato anaty mario fa izao no filazan'ny teny fikasana raha avy ny taona toy zao de ho avy arianana zazalahy Sara ary tsy zany ihany fa Rebeka koa de nanananaka tamin'ny anankiray inoiny eto de tamin'ny Isaka razantsika miomana tsara ary atao vovonina tsara ny rehetra amadibadika anareo ny eto fa raha tsy mbola teraky ireo Esau sy Jakoby io ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana avelako inetika maharitratry zany mifoaza vetivety fotsiny eto Esau sy Jakoby samy talohany naterahany zaza talohany nalalany ny tsara sy ny ratsy akory azy mba hitoeran'ny fifidianan'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso no everiko hoe ny fialanareo amin'ny finanan-kena ny mahavovotsy tsy misy idiranareo eo amin'izany raha voavojy ianareo de noho ny antson'Andriamanitra anareo talohany nandrenana zao tolo zao ka namonjy ianareo tsy zany ve eny jereo tsara araka ny voasoratra hoe de nolazaina tamin'ny raha vehivavy hoe nizokiny anompony zandry araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no alako talohany naterahany zaza akory azy de efa nilaza Andriamanitra hoe tiako ny anankiray fa halako ny anankiray zany ve ny ten'Andriamanitra tsy misy mahatompona andraikitra any amin'io afa-tsy nitory an'izany koa tsy nilana zavatra nataonareo ny fifidianana fa zavatra nataon'Andriamanitra io nataon'Andriamanitra tao amin'ny Kristy ho anareo talohany nandrenana zao tolo zao io zay rehetra nomeny raya no anatona alleluia la mamela tsy hoe tsy mahatombona fa fany zay rehetra nomeny raya no anatona ary zay manatona de tsy mba ho laviko zay mihinana nofoko sy misotro ny rako amin'ny mpamendrehana taorinina andraisan'ny fanahy no manana fiainana mandrakizay zany ho anangana azy amin'ny andro farany inona natahoranareo nampanantena Andriamanitra tsy misy fepetra zany fitiavan'Andriamanitra zany no mitempo amponareo ary fantatrareo fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianareo tianareo ny olona rehetra ary lasa niova ny fahitanareo an'izao tolo zao ka mioropaka tsara zany eo tsy misy ampiosina anareo mifalifotsiny ary manosoa voninahitro an'Andriamanitra aza vela isy ampitotika ianareo mety ho tafavoaka kely anareo ary ho azony atsika iofitrofotra kely nefa de hitoetra atoky hatrany io voan'Andriamanitra io hoy ny baiboly na de tsy mino azysika izy kosa tsy afaka mariny zany mitoetra matoky izy ankehitriny jereo tsara andesika maky ahoana ary no lazaitsika ino Paoly eto misy tsy fahamarinana avy amin'Andriamanitra sanatria zany misy tsy fahamarinana fa ozy tamin'ny Mosesy za hianitra zay hiantrako amindra fo am'izay amindrako fo ko dia tsy avy am'izay maniry ho ianareo voninahitra an'Andriamanitra alleluia ho voavonjy alohany ny hafatesako ho voavonjy hoe manan-javatra ho lazainany am'izany Andriamanitra tsy avy am'izay maniry tsia tsy zany na am'izay miazakazaka zany fa ahoana avy amin'Andriamanitra zay maneho famindram-po
tsy izay mazakazaka raha zay maniry fa Andriamanitra zay maneho famindrapo ny fifidianan'Andriamanitra io manao zay tsy ny atao Andriamanitra. Eny Mario kely ny lavidavitra eo no mariako be tamin'ny soratra meny zany tena norakofako mihitsy ka lasa sarotra ho any ahitan'io zany de novakiko tena imbetsaka ny eto satria ny tsy haiko zay misy eto zany de voafafa le izy hitako fa eto zany nefa nofenoko tamin'io penina meny avokoa ny eto ny soratra masina itondra lay bebolo ray hafa rapitso ony tamin'ny Farao zany no nanandratako anao mba hoentiko mampiseho ny heriko ary mba anambarana ny anarako amin'ny rehetra any amin'ny tany rehetra. Andriamanitra no nanangana ny Farao ary nanamafy ny fony ho amin'izany tanjony zany. Andriamanitra no nanangana ny Jodasy Iskariota teraka teto zanaky ny fahaverezana izy. Zany ve Andriamanitra no miteny ny amin'ny Esau sy Jakoba talohan'izay mety ho nahaterahany, miteny tamin'ireny ny amin'izay rehetra efa hitranga. Ny anankiray no alany fa ny anankiray ny tiany. Tsy zany ve? Koa de Andriamanitra no manao zavatra rehetra eo amin'ny rehetra ary tsy misy idiranareo eo amin'izany. Ary raha miantso anareo Andriamanitra de mitempo amponareo ny fitiavan'Andriamanitra fa izay rehetra nantsony no anaton'azy ary tsy hisy ho very zany. Fampanantenan'Andriamanitra io milaza izy fa tsy hisy ho very ireo. Izay rehetra no meny ray ihany no anatona ary tsy hisy ho very izy ireo. Afa-tsy Jodasy Iskariota mba hatateraka ny soratra masina ary za no anangana azy amin'ny andro farany. Eny ianareo de milaza ianareo vao teo fa kristianina. Inona no natonga anareo kristianina? Satria miantso anareo kristianina talohan'ny nandrenana zao tontolo zao Andriamanitra. Ka de tonga kristianina ianareo. Avy eo ianareo de vovonjy feno ny fany masina nandray fiainana mandrakizay. Nahoana ianareo no nomeny ny fany masina ho tomboka sen'ny finoanareo. Efa teo aminareo aloha ny finoana koa raha hoy ianareo moa milaza ianao vao teo eny amin'ny Biligrama sy ny hafa zay miantso mafy hoe firy aminareo ny teanaiky an'i Kristy mpamonjy ny tenany manokana. Atsangano ny taranareo move tsy mety zany azo antoka fa mety tsara zany saingy fiandohana fotsiny io. Avy eo raha tena inonareo io ka tena nekenareo amponareo ary nampianarina tsara de ho tonga amin'ny famorana azy ny fany masina arak'izay nomeny any Abrahama taorian'ny inony ho fanamarinana. Eny hoe hoy ny olona andesika anao fivoriana fiandrasana voninahitra an'Andriamanitra andesika hiverina de hoe voninahitra an'Andriamanitra andesika hiandry ny fany masina. Tsy misy ny zavatra toy zany. Ny miandry de tsy midika hoe mivavaka, ny miandry de midika ho fiandrasana. Firy malala fa ny teny hoe miandry de midika ho fiandrasana. Hoy Jesosy miandrasa ao an-tanànan Jerosalema mandra-panomezana anareo ny teny fikasana. Tsy fantatro izay nataon'izy ireo teo, mety nivavaka izy ireo tsy fantatro. Saingy tsy nilain'izy ireo mihitsy ny miandry an'izany. Raha mbola niteny an'ireo Petera de nilatsaka tamin'izy ireo ny fany masina de nidina ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy ireo de tonga teo aminy fany masina. Tsy zany ve hitanareo tsy niandry efa teo ny fany masina ary nanome azy ireo ny batisa ny fany masina ho fanamarinana ny finoana. Ary Andriamanitra de namora ny Abrahama ho fanamarinana ny finoana. Ary ny inona moa io? Inona moa ny fany masina? Aoka sy teny amiko ny antony ilana ny fany masina. Famantarana io. Tsy zany ve? Inona moa ny famorana? Famantarana. Tsy zany ve? Famantarana. Andriamanitra nanome famantarana fa nekeny Abrahama de ny famorana. Ary rehefa milaza ianareo hoe mino an'Andriamanitra, mino an Jesosy Kristy de omen'Andriamanitra anareo ny batisa ny fany masina ho famantarana fa nanaiky ny finoanareo izy. Alleluia. Areo ianareo de nasiana tomboka se ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay tsy hoe hatramin'ny fifahozam-panahy manaraka fa hatramin'ny andro fanavotana anareo. Efesianina 4:3. Aza mampalahelo ny fany masin'Andriamanitra zay nasiana tomboka se anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Izay ary la izy. Ankehitriny faingana. Tokony 10 minitra sisa. Andesika keo amin'ny Genesis 5:7. Ary tiako ny andray hitsindalana kely mahafinaritra eto mba hitondra ny reto zanak'Isiraely reto hatreo amin'ilay toerana andraisantsika ny amin'ny indray rapitsorivo ary amoaka azy ireo mialatsiny ara somary tarakely androany ariva saingy tsy mahatsy nanomboka tamin'io aloha
eny nandray ny teny fikasany abrahama tonga teo Isaka fantatrareo reo fanatitra natao niezaka namerina anareo teo amin'ny fiantsonana io fiangonana tamin'izany io hoe avy amin'Andriamanitra amin'ny fifidianana tony misy ankehitriny ihany miantso any Abrahama tamin'ny fifidianana izy miantso ny fiangonana amin'ny fifidianana izy nomeny teny fikasany Abrahama nino anio Abrahama ary miantso ny fiangonana izy amin'izao andro zao mino an Jesosy Kristy ve nareo ny voalohany ary mino anareo avy eo nataon'Andriamanitra teo amin'ny Abrahama sy ny zanany ny taranany ny famorana ho toy ny famantarana ary omeny anareo amin'izao andro zao ny fanahy masina ho famantarana inona moa ankehitriny ny fanahy masina eo amin'ny olombelona iray rehefa tonga zany mba amorana azy io motsy nilazan'izany fa Stefana ao amin'ny asa toko fafito rehefa nilaza hoe ritsy voafora fosofona ianareo zay manohitra ny fanahy masina mandrakariva taka ny nataony razanareo ihany no ataonareo tsy zany ve fa ny fanahy masina ny famorana ary inona no nataon'ny famorana manapaka ny nofo mihoatra iala de reo zavatra zao tontolo zao rehetra mamoranareo misaraka amin'ireo zavatra zao tontolo zao zany ny fitiavana zao tontolo zao ny filany nofo ny firerehan'ny fiainana mamoranareo tsotro zao ny amin'izany io tsy misy idinanareo amin'io fa izy tena no manao an'io ary mametraka anareo latsa-pity amin'ny Jesosy Kristy amin'ny fitiavana tsy mety maty tsy misy na inona afaka hasaraka anareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy ho Paoly ny loza ny fitsapana ny tranomaizina ny hafa rehetra na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy de tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy ary izy niantso anareo namora anareo nametraka an'io anareo ao aminy ka nanendry anareo raha teo ho any amin'ilay ho avinareo mandrakizay raha tsy hahatonga ny kristianina iky zany de tsy fantatro zay ampika azy raha tsy ampifony olona zay ao amin'ny Kristy zany de tsy fantatro zay ilainy mba hamoaza anazy ataoko fa maty indroeny izy voahongotra ny fakany sa ahoana eny ary koa de niantso izy avy eo de navoaka ny antrany ihany lay taranany ny zavatra manaraka nidina tamin'ny alalan'ny Abrahama izy avy eo tamin'ny alalan'ny Isaka avy eo tamin'ny alalan'ny Jakoba ary avy amin'ny Jakoba ho amin'ny Josefa eny jereo fa raha nanam-potoana sika anorina de hiditra amin'io ataontsika zany saingy tsy zao jereo tsara tao amin'ny Abrahama ny fifidianana tsy kahitrareo ve fa teo amin'ireo patriarika efatra reo ihany io avy eo zany nitsahatra rava ny farana tamin'ireo patriarika 12 sy ireo fokony zarazara tsy zany ve ary tsy tafaveriny itsondray zany raha tsy efa niverina tao amin'ilay anankiray de lay taranaka Abrahama de niditra tao amin'ny olombelo iray io de Kristy zany zay nome boninahitra teto an-tany ary nasandratra nakao amin'Andriamanitra de niverina ny fanahy masina mba hiparitaka eran'ny firenena rehetra mba hamelonona ny tany amin'ny fahalalana ny tompo toy ny alalan'ny lanitra sy zany ny fanahy masina ho an'izao andro zao ankehitriny jereo tsara fifidianana ny tao amin'ny Abrahama fanamarinana ny tao amin'ny Isaka fahasoavana ny tao amin'ny Jakoba ary fahataterahana ny tao amin'ny Josefa tsy nisy zavatra voarakitra mihitsy ny ampangana ny Josefa zany no hoe fahataterahana misy dingana telo tamin'ny fivaniana ny zanak' Isiraely teto an-tany fa ny faefatra de rehefa niditra tao amin'ny tany nampanantenana izy ireo zany hoe ny milenium ary nidingana telo teo amin'ny fiangonana jetilisa amin'ny herinandro ty raha sitrapon'Andriamanitra azo kotoriana manerana ny baiboly zany ary aseho anareo fa miditra eo midingatsika fahatelo sika kehitriny efa vonona hiditra ao milenium amin'ny andron'ny Josefa ankehitriny jereo tsara rehefa hitany pitra teo amin'ny Josefa io rehetra io inona nisy lehilahy ray tanteraka de lay nateraky ny rainy tiany rainy nankalainy ralahiny eny jereo faingana neto satria tsy maintsy mandeha faingana ary omeo any fifatoanareo rehetra tiany rainy alany ralahiny ny tompo Jesosy jereo tsara fa nivoaka avokoa teo amin'ny Jesosy nisy teo amin'ireo lehilahy reo jereo Josefa lay tanteraka afaka ndany herinandro maro ny aminy isika jereo fa alan'ny ralahiny izy tiany rainy nahoana lehilahy ara-panahy izy nahita fahitana afaka nandika nofy ara-panahy izy nizokiny ony ralahiny fahadalany io mialaminy eny jereo ny amin'ireo fiangonana ankehitriny jereo lay lafiny ara-panahy ny tompo Jesosy no ao amin'ny fiangonany amin'izao andro zao mankahalaza azy ny taranany rehetra hitanareo fa mitovy mihitsy misimbazimbainy izy nantsony izy ireo fanatika nataiza eny tsy maintsy zay nisy eto ny fahataterahany endrika teo ny aloko zany hoy nareo rahalahy BRANHAM raha mandray fanahy masina de ome avokoa izy ireo raha tsy nahazo anareo zany de tsy nandray an'io ianareo voatery ny akala anareo zao tolo zao hoy Jesosy ny tompotrano azy nataony Belzeboba tsy mainka avany mpianany hitanareo miankonany iny zany izy teo de jereo tsara koa de nisy ty azy fa ny rainy fa tsy vitatsika ny androso iala misy ty ny rainy nanome azy akanjo lava nisy loko maro zany ve eny raha hodinianareo tsara io akanjo lava tsy misy zay trio zay maneho ny fanahy masina nandrakotra ny tenany fa ankehitriny de ny fanahy masina no mandrakotra ny fiangonana lay akanjo lava misy loko maro ary misy loko fito eo amin'ny havana
hitanareo ary loko tanteraka fito ihany koa ny loko ananantsika fa mifampiditra mikambana izy ireo ka mahatonga ny havana ary ny havana ao baiboly dia midika hoe fanekeny fa Andriamanitra dia nanao ny fanekeny tamin'Noa satria tsy ho rano intsony fa afo misy amin'ny manaraka nomeny azo famantarana ny havana ary mbola iontsika zany tsy zany ve eny raha matika ianareo raha misy fotoana nandraisako an'ireo soratra masina hafa ireo eo amin'ny apokalipsy toko voalohany dia rehefa nahita azy teo Jaona nisy anankiray tahaka ny zanak'olona teo anivony fanaovanjiro volamena fito dia ny taom-piangonana fito zany fa nanomboka teo amin'ny Efesosy sika ny farana teo amin'ny Laodiki ilay taom-piangonana matimaty izay misy antsika ankehitriny manana endriky ny toem-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny nakany am-piangonana ary manan'olona miditra eo manao hoe manaiky an'i Kristy mametraka ny anarany eo amin'ny boky nefa mandany batisany fanamasina sy ny hery ary ny fahagagana sy ny famantarana ary ny zavamagaga dia manimbazimbana io eo amin'ny taom-piangonana Laodiki izay alohan'ny vavan'Andriamanitra fa ny voafidy no akariny halleloja misy zavatra miditra ato amin'ny fanahako rehefa mieritreritra an'izany ary sakaiza ny toerana misy an'izao tontolo izao ankehitriny arindro fa nijoro teo izy jereo ary nakanendriky ny vato jaspi sy ny sardonyx izy teo inona moa ny jaspi vato nareo an'ny Robeny inona moa ny sardonyx Benjamin lay voalohany sy lay farany nakanendriky lay voalohany sy lay farany izy ary nisy avana nanodidina ny lohany teo ambonin'ireo fanaovanjiro volamena fito nisy avana dia ny fanekenana nataon'Andriamanitra teo amin'ny Abrahama teo amin'ny Isaka teo amin'ny Kristy teo amin'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny batisa ny fanamasina lay akanjo lava nisy loko fito teo amin'ny Josefa izay teo amin'ny Jesosy zany no eo amin'ny fiangonana amin'izao andro zao miaro azy rakotro lay akanjo lava tanteraka ny vatana ary tsy hainareo ny fiangonana fa ny fanamasina izay mandrakotra anareo amin'ilay raha dia ilay fanekena Andriamanitra voatendry raha teo talohan'ny nandro renana zao tontolo zao alleloja tsy maintsy navelako nivoaka fotsiny zany eny ary efa saika apoka io mario avelao aho hiteny fa mety everinareo hoe adala raha adala nefa faly dia avelao aho toy zany eny ary mamela ilaza zavatra aminareo ahoana moa no afahako tsy faly nefa mahalala ny zavatra fantatro ahoana no afahako hiazona an'io nefa mahalala ny zavatra fantatro miezaka ny azahoan'ny olona zany la atonga ny olona rehetra ho faly zany la eny ary teo ary izy Jakoba no Josefa dia tandindony ilay nanarona ny rainy no nanome azy akanjo lava halleloja tsy tsaronareo ve fa fony natao batisa Jesosy raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy dia indro nisokatra tamin'ny lanitra dia nindona tahaka ny voromailala ny fanamasina ka nakeo ambony nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako tsy mbola nanao fahagagana mihitsy izy atreo dia nakany anefitra avy hatrany izy mba hanaim-panahy raha vao nivoaka teo izy dia nanasitrana ny marary tamin'ireo herin'Andriamanitra toy zany ny fiangonana rehefa natao batisa izy io dia notafina tamin'ny fanamasina tamin'ny hery la tsy haizavaina mihitsy nisy teo amin'ny kibonsaraza efa maty talohan'ny aviany Isaka navelan'Andriamanitra nyzotra fotsiny io efa 90 taona izy raha nahazo teny fikasana efa 90 taona izy talohan'ny toeran'ilay vota ho amin'ny akory azy tena tsy hay azavaina tanteraka ary ny olona nateraka indray dia tsy hay azavaina alleloja tsy ny fanekenareo na ny fanangananareo ny tananareo toy izao io fa fanomezana avy amin'ny Andriamanitra tsy hay azavaina nateraka indray mesorona teo amin'ity tontolo momba ny sehatr'ireo taovam-pandrenesany ity eny tompoko nahoana no ianareo mendrika zany ve no Andriamanitra nampanantenan'io mba hitoerany fikasana araka ny fividianana aveo Josefa dia namidiny rahalahy ny saika tamin'ny faratsa volafotsy 30 ilay fiangonana jiosy no namatika an'i Josefa amin'izao andro zao inona ny mahazo an'ity fiangonana ity famadiana na azo atao tantaratasy ry zareo ka ezaka ny anana eny ankehitriny azony ao an-tsainareo fotsiny zao ho eo amin'izy ireo ny confédération n'ireo fiangonana reo Église de Christ avy eto Amerika dia efa niditra ao amin'ny confédération n'ireo fiangonany rehetra ary anana andiany eto izy ireo ndray androany izay anafika sy ady amin'ny communisme ary ifandray amin'ny katolika ka ny fiangonana protestanta sy ny fiangonana katolika no mikambana ary zay tsy anara-piangonana manoana ny fahamarinana ka manalavitra n'izay dogma anaran'izy ireo dia njeny lay mariky ny bibidi lay tompoka asian'Andriamanitra ho avy tsy hoe la ny fitsapahan-kely koa rahalahy raha tsy ao anatinareo zany dia tena azo antoka fa ho voafitaka ianareo satria ho tsara tokoa ny endrika zany ilaza nareo hoe eny raha ny communisme no nanao moan'izao tontolo zao dia andesika ary anao fifanarahana fa ary amora ny kristianina rehetra dia averitsika ho kristianina zao tontolo zao ka atao tsara endrika tokoa dia irona fainganao amin'io ny olona hitanareo
ataon'izy ireo confédération reo fiangonana ka hitondranona ezany anaovana ny kristianisma ho iray nefa milaza ny baiboly ao amin'ny apokalypsy fa manome ny heriny sy ny zavadrehetra ho an'io izy nanao ny sary ho an'ny bibidi ary napiatra ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidi teo alohany izany marina tokoa iriko raha nanam-potoana nampifandraisana ny apokalypsy tamin'ity zavatra ty sika saingy tsy manana sika hitanareo mba ahitana ny misy an'io efa tena eo amin'ny andro farany anareo rahalahy eo amin'ny fiafaran'ny vanim-potoana sika dia namidin'izy ireo josefa tamin'ny faratsa volafotsy telopolo natsipony tao andavaka izy mba ho faty nisorona niakatra fitao izy dia nalefany raha mbola atao an-tranomaizina nisy azy tany izy dia nisy lehilahy roa teo mpitondra kapoaka sy mpanao mofo ary very ny anankiray tamin'ireo fa voavonjy ny anankiray josefa no nilaza n'ilay nofo sy nandiky zany ary toy zany ihany rehefa niatona teo amin'ny azo fijaliany jesosy nisy jiola anankiray teo an-daniny ary nisy jiola hafa koa ka very ny anankiray ary voavonjy ny anankiray tovy mihitsy dia nentina teo anatrian'ny farao izy ary nandika n'ilay nofo ary natao tanana ankavanan'ny farao dia tsy nisy olona afaka nahitan'ny farao raha tsy efa nakeo amin'ny josefa tena tandidona tanteraka any amin'ny jesosy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'andriamanitra ary tsy misy olona manatona an'andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny kristy tena tandidona tanteraka tsotro zao eto ary mareo fa misy zavatra hafa eto dia nareo jetilisa ankehitriny araka ilay taranaka sy ny fifidianana fa josefa dia nomena vady jentilisa no laviny rahalahany izy dia nitotika niala teo ary naka vady jentilisa tsy zany ve nomeny azy zany nomeny farao azy ny zanaka vavin'ilay mpisorona ataohony ho vadiny koa nyvaly tamin'ny vehivavy jentilisa izy zay miteraka ny efraima sy manase zay prailova tao amin'ny fanjakana teo amin'ny patriarka araka ny teny fikasana mareo ny nalavrary an'izany teo amin'ny jesosy nolaviny jiosy nandefa ny fany masina iverina nefa niomezana izy ireo ary nizimbazimbaina ary natao hoe sotro divay vaovao tsy zany ve ary o jesosy afaka iteny rantsy ahy ianareo ka ho afaka am'izany fa raha manao teny ray manohitra ny fany masina dia tsy handray famelana mihitsy dia niakatra teo reo jiosy reo ka nilaza hoe e le divay vaovao reo lehilahy reo dia nanimbazimbazy ireo ary tsy ampy telopolo taona na mihoatra kely taoriny zany tonga titosy ka nanao fahiraniny mandany dia nifampinanjanaka izy ary novonoana izy ireo sady midorany ny tempoly araka ny tenin'andriamanitra fa tsy arina mihitsy zany mandra-patapitry ny andro ny jetilisa ary efa miomana nitsidika any jerosalema afaka herinandro vitsivitsy fa eo reo zavatra fahiny efa rava nirindrina fitomanina fa naparitaka nanerana zao tontolo zao izy ireo satria efa ny tenyandriamanitra fa azo azy ireo zany koa dia nidina teo izy ireo ary nanao an'io marina zany ola eritreretony amin'ny niozona noho ny fandavana ny fany masina eny narotsaka ny fany masina nefa nolavin'izy ireo zany ary efa nandany io jiosy dia nijetilisa no nandray azy zay endrika naneo ny ampakariny milaza izy fa iantso vahoaka iray avy amin'ny jetilisa hitondra ny anarany iry zazavavy kely mipetraka etsorinry bro izy tamin'izany saingy branham izy ankehitriny efa avadiko izy ary ny ampakariny jesosy kristy dia ho madama jesosy kristy alleloia vita batisa tamin'ny fanahany tamin'ny anarany feno ny heriny mitafo ny fahamarinany alleloia zany maizy azy io ary mario eto fa ampakarina jetilisa izy io eny mba makinany ambiny aloha kely ny amaranana eto ny tantara mampalahelo indrindra tamin'izay efa hitanareo isy amin'ny andro farany dia zay vakitsika ankehitriny efa voafidy ilay ampakarina jetilisa eo efa nisorona izy efa saiky vitany rehetra eny enony eto amin'ny toko fa raika amby efapolo ary ny zavanitranga ny fiafarany vanim-potoana ho any jiosy ny eto dia ho faranantsika avy eo ary rehefa afaka roa taona mipaka farao tsy andraso kely tsy lay tokony ho azoko eto tena azoko antoka fa 5 amby efapolo zay ny tiako lazaina fa tsy raiky amby efapolo ary josefa tsy natsindry ny fangorakoraky ny fonintsony teo anatrihan'izay rehetra teo aminy dia niatso izy ka nanao hoe avoa ny olona rehetra hialy eto amiko ary dia tsy nisy olona na dia raha azy anjanona teo aminy raha nanao zay ahafantarany rahalahiny azy josefa dia ireo zay nanda azy eny fotoana fomonjy alohany andehanantsika
joseph taoriny reo taona rehetra reo nidina teo izy ary nisy misary tany an-tanindrazana andriamanitra no teo ampiasana ilay josefa kely nampalahelo ny tonga tanana kavanana ary indro reo rahalahany izay nivarotra azy efa nisy fahitana hitany amin'ny iavian'izy ireo iankoaka eo anatreny nefa natsony izy ireo mpaninofy sy mpahita fahitana izy ary miezaka izy ireo ny amono azy ka raha indro izy ireo fa nilazara teony amin'ireo jiosy ireo jesosy nisy eo amin'izy ireo zavatra nataon'izy ireo ary ny zavatra isy ny amin'ilay tompotrano izay nandefa ny zanany sy ireo mpanompony ary to inona ny namony azy sy ny sisa toy izany nefa inona ny mety ataon'ny tompony fijijana rehefa tonga izy ka mahita n'ireo mpanompo ratsy fanahy reo eny kely sisa indro ary josefy tena tandidina tanteraka joreo izy toy ny fiverenan'ireo jiosy amin'ny andro farany any amparany tonga ho amin'ny milenium rehefa hovonjeny indray ny jiosy de nijery izy ireo ary josefa fantatra reo ny fomba nanyrahana azy nidina teny to inona nanyrahany israely andreo zanany na azo varikely izy ireo efa ho faty mosary fa josefa no nandika ny nofony mpanjaka de ny fomba nitehirizana ny vary ka teo ihany ny toerana nisy hanina teto tany maneo tanteraka ny fiangonana am'izao andro zao ny toerana tokana ivoany sakafo ara-panahy de ao amin'ny fanjakany jesosy kristy afaka kely anareo ka azo fanekemponona ratsy ny fiangonana na hitanisan'ireo fanekemponony ny apôstôly vitsy na io rehetra tianareo io nefa rahalahy eo amin'ny fiangonan'andriamanitra velona nateraky indray sy toerany fanahy eo ihany ny toerana misy sakafo ary afantatra an'izany reo jiosy reo ndray androany sady efa eny an-dalana izy ireo koa matsikaritra nareo efa no nitonga izy dia nilaza nahitany benjamina kely izy ary to inona hainareo tsara to inona ny nataony teo amin'ny fahalalana ny zavanisy ny am'rainy hoe ny reny no niteraka ny zazy io avy eo de maty izy any benjamina kely fa nahitany rahalany izy nefa tsy nahafantatra azy izy ireo de noverino andrina lehibe izy io ka de torakovitra izy ireo avy eo rehefa nalefa ny olona de ozy iza ho enareo de ho reo zahay de zanaky ny lehilahy ray de jakoba zay efa anitra inareo tsara fa israely zany zay nahazo fitahina tamin'ny tompo sy ny sisa ary teny nandrenesany fa mbola velona ihany lay dada malala ny efa antitra eno ny voalazany eto fa nampafantatra ny tenany tam'ireo izy rehefa nakato ny varavarana ny fony mijereo hoe ny fitiavan'andriamanitra fa mbola miantso hatrany indro fa teo reo jiosy reo zazalana mpalahelo efa ho faty mosary ny rainy de ozy midina eny ary makava ary misimisy any fa andrao ho faty mosary sika ary no azonony teo benjamina mba ho famantarana ary fantatra reo na izy an'io to inona ny jorony teo anatreny avy eo de nijery izy ka nahitany benjamina tsy nahatsy ny foela intsony izy de nesorony teo amin'ny olona rehetra nalany teo ary teo josefa kely de ozy zano josefa rahalahinareo ary reo rahalahy ny voaviny teny taminy hoe nanana rahalahy ray zahay zay efa tsy eo misy biby masika namono azy nefa de lay rahalahy nitsy no resahany fa lay rahalahy ny josefa no nijory teo ary izy no nampiala ny hafa rehetra de nampalala ny tenany izy ozy zany josefa rahalahinareo ary torakofitra izy ireo reo patriarka natahotra izy ireo ozy aza matahotra de nanomboka ny dradradradra mafy tokoa izy ka reny izy ireo hatrany andapany farao ny fidradradradrany reny izy ireo ny dradradradra sy nitomany izy niazakazaka izy ary nanokatra ny tanany ka namiana ny benjamina kely de nitolona azy ary niatsipy teny ambozony de nanomboka ny teny mafy hoe nitianareo lazaina avy hoe mbola velona ny akanana any lay dadako mampalahelo efa antitra fihetsepo zany fitiavan'andriamanitra toidina ny voazara mbola velona ihany ny dadako any miazo varikely ozy ary ny dradradradra arak'izay vitany izy mantantena any am'izay izy amin'ny andro zay idinany jesosy tompontsika ka anivatsivany ny faravodilanitra tsy nanana rehefa miveriny atao tany ndray halleloia ny dradradradra sy nitomany teo izy fa nijory teo io andrina lehibe io sy reo patriarka ho izy aza malahelo ozy andriamanitra nandefa hitanareo ve ny fany masina ny fomba fiasan'ny fitiavan'andriamanitra hoy izy andriamanitra nandefa nidina ty aza malahelo ny amin'ny tenanareo hoy izy andriamanitra nandefa nidina ty mba hitahiry aina mandritra an'izao fotoana zao ary inona no antony nandefasan'andriamanitra azy teto raha tsy hoe hitahirizana aina inona ny mahety ny fany masina zao arivo zao raha tsy hoe hitahiry aina no laviny jiosy izy ary nalefa nakaty am'jetilisa mba hitahiry aina mazava aminareo ve zany am'ty arivitiry sakaiza eo nirazany hoe mbola velona ihany vaikaiky de nandefa kalesy sioby sy ny sisa izy de nivoaka avitany lay israely mampalahelo sy efa antitra ary jamba tonga nivoaka avitany toy zany lay mpaminany efa antitra ary eny fa velona josefa tomany izy ka ranao hoe isaoran'andriamanitra ahita ny zanako landray atsapa azy ary no nentina nidina teo izy de niona taminy jamba sy efa antitra ny narosony toy zao ny ratsatanany ary nitsapatsapa nitavan josefa izy de nandoalika teo amin'ny zavatra iray teo izy ireo ary nanomboka ny tomany siniky lay raisy ny zanany noho ny famille
olona rehefa mieritreritra zao arivo zao ny amilay zanaka dalana na lavitra an'Andriamanitra lavitra ny amin'ny fahotanany ry lalahy mihinana anykisoa mirendreneran'izao tolo zao nahoana ny tsy ho sitraka reo mandritra zao fotoana sy ny fifoazam-panahy zao raha nandany ny androm-piainanareo tamin'ny fiainana toy ny zaviny anareo tamin'ireo taonireo ny fanananareo nahoana ianareo ankehitriny ny tsy ampitodika ny fonareo amiray raha nanao ny tsy mety anareo nahoana ianareo zao arivo zao ny tsy ao anaminy eny anivondalana ka miana azy amin'ny sandronareo zany ve enao rahalahy Branham mbola tiavy Andriamanitra mitady anareo izy zao arivo zao mijery anareo izy eto ny fany masina mba hitahiry iainy iaro anareo animerareo fitahina ifidy anareo ary efa nifidy anareo Andriamanitra de tonga eto ianareo zao arivo zao ho amin'ny tanjony iray hoy anareo rahalahy Branham za ihany ve ny miefitena ho toy zany nahoana ary anareo ny tonga eto am-piangonana nio arivo inona ny natonga anareo tonga iverinareo fa efa ny devoly no isitona anareo aty am-piangonana tsy tompoka isitona anareo analavitra eto ny devoly Andriamanitra no niantso ny ray no miantso anareo anio ariva eny manana toerana ao amin'Andriamanitra ianareo ary niantso Andriamanitra raha tsy alainareo io toeran'io misy toerana marobe efa nisaina ho any tsiraray aminareo ary efa nanendry raha teo tany aloha be tany hoe ho toy zao ty toeran'ity eny raha diso amin'ny fakana ny toeran'io ianareo de isy afaka ny toeranareo koa ankehitriny raha tsy naka ny toeranareo ianareo zao arivo zao eken'Andriamanitra nie zao arivo zao niakanareo ny toeranareo raha pitso arivo sika de nitoetra tao Egypta taona maro izy ireo ary eto raha pitso arivo sika de hitondra azy ireo ivoaka eo ambanina zanak'ondry fanatitra ary hitondra azy ireo atreo Jordan aveo hitondra azy ireo hiampita ny renirano ho ao amin'ilay tany hafa tao anefitra hitany tsiraray aminareo any ny tompo sarotra tokoa ny androany arivo mila fotoana lavo zany naka sy ny sitona tetsyterosika teo amin'ny adiny ray sasany na mihoatra fa nanivatsiva soratra masina ka namely mafy zany saingy rahalahy ry anabavy mba tonga saina ve nareo zao arivo zao fa fifidianan'Andriamanitra io firy ny mino ny fifidianan'Andriamanitra firy ny mino fa mifidy sy miantso azy Andriamanitra ka izy ny manao manio koa faly venareo mino venareo inonareo ve fa afaka ijoro anareo zao arivo zao na any amin'ny hoavika na hoe ry Satana nanosika tetsyteroa ianao ary nanao an'izao zato ianao nefa tato am-poko tamin'ny fotoana rehetra nisy zavatra nitebo sy nanery aho eo amin'Andriamanitra ankehitriny tonga saina ny amin'ny antsoko tsy afa-po mihitsy ny any ivelany any tsy afaka ho afa-po ny ivelany any satria niantso Andriamanitra ko de mivonona ankehitriny ny anary andro zavatra ireo mankilany ary anatona an'ilay raiko any an-danitra ivelona miaraka amin'ny ahy firy aminareo eto ny telaza hoe rahalabil manompoka zao arivo zao manaiky marina eto anaty an'Andriamanitra fa hanompo azy fantatro fa eo amin'ny fiafarany disika ary fantatro fa tsy manana fotoana firy tavela nefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra nio ariva tiako ny ho voafafa madio tanteraka fa hanompo an'Andriamanitra ananganan-tananareo venareo Andriamanitra ny tany fonareo eny ary firy ny matsapa fa tao telazy izy hoe rahalabil mbola tsy mazava tsara atao tsaiko reo zavatra reo nefa hivavaka ho avy ianao mba hoe ho anilan'Andriamanitra amin'izany andro zany mba hanomezan'Andriamanitra antso indray mandendray atao poko fa ho avy raha hiantso andray mandendray izy ho avy ananganan-tananareo venareo tena linany amin'io venareo zao arivo zao Andriamanitra hitanao ramatoa Andriamanitra hitanao ramatoa misy olo-kafa veto ilaza Andriamanitra hitanao ramatoa Andriamanitra hitanao ramose Andriamanitra hitanareo ary Andriamanitra hitanao riza tovavy misy olo-kafa verina hoe rahalahy Branham tsy eo amin'izay tokony isy azo ao arivo zao fantatro fa tsy eo nampalahelo ny tompo koa nefa nisy zavatra foana nyteny tamiko tatapoko fa tokony ho kristianina ary tiako ny hanompo an'Andriamanitra eto ve zany olo zany zao arivo zao nefa tsy mbola nanao any dingana voalohany io eny tiako anareo raha ho tsopo miaraka amiko ankehitriny raha eto ampamarana de zay mahafantatra hoe misy zavatra nandritra ny fiainanareo zay niteny taminareo fa tokony hanompo an'Andriamanitra anareo ka efa naharitra ela no natsapanareo an'izany hoe tsy mbola nanao dingana voalohany ianareo atreto nefa misy zavatra niteny an'io taminareo za tsy mba olona hiazakazaka nienjika sy sitona anareo hiakatreto tsy raha tsy navitsy zany fany masina tamin'ny fitorianany teny de tsy havita na inona na inona hitanareo marina zany ilainareo ny anao ny safidinareo nefa anana fahatsora-po ampy amiko venareo ka anao hoe rahalabil efa nisy zavatra tato amiko ny andritry ny taona na fotoana maro na zay ilazanareo azy niantso any teny tamiko taona na hoe tokony hitodika amin'Andriamanitra nefa tsy mbola nataoko fotsiny zany atreto mivavao ary rahalabil fa olelana vivavy anana fahasahina ampy ny anao anio ananganan-tananareo venareo naiza misy anareo ato amin'ity trano ty ankehitriny de zay mahatsapa fa Andriamanitra anao Andriamanitra hitanao misy olo-kafa ve anao hoe misy zavatra niatso tatapoko nefa tsy mbola nafony maizy atreto atsakany fotsiny tananareo lazao hoe za zany mbola tsy kristianina atreto nefa tiako no isany ary tiako ianao raha hivavaka mba tsy ataon'Andriamanitra kilany mandra-pandraisako ny fanapa-kevitra sitrakareo veny ianao zany atsangano ny tananareo hitanao Andriamanitra hitanao ramose tena tsara zany aoka isy olona nanganan-tanana fotsiny ka anao hoe tiako ianao raha hivavaka ary bil fa tsy te ala amin'Andriamanitra hitanao ramose tsara zany eny misy olo-kafa veto
eny aoko tsopo eny jereo tsara ahoana raha tonga ohatranonareo dokotera alohan'ny mposahany andro jereny ny fitepony fonareo de miala eo izy ka manao hoe tsia tsy ho tafavoaka amin'ny mihitsy izy vitany aminy toinona ny andrinareo ny anangana ny tananareo mety ho zavatra toy zao nytianareo lazaina amin'io mivavao ary lalahy tsy fantatro ny maizy anareo raha tsy hoe ampafantarinareo tsy fantatry ny fiangonana ny maizy anareo fa na manangana ny tananareo nareo de anaiky zany andriamanitra tsy hamonjy anareo akory io tsy fa anaovanareo manidingana voalohan'io anaovanareo anidingana voalohany io fa alohan'ny farana ny fifoazam-panahy angamba mety ameny fonareo an'ny kristy anareo eny somary enjana ny androanarivo diezaka sika nidinao am'izay mafimafy kokoa hidinao amin'ny teny tany am-piandohana ny tiako ambara arakaraky ny androsotsika misy ray hafa ve nisy dimy nanangana ny tanany misy olo-kafa afaka ny azo enina na fito fotsiny ve eny tiako tsopianareo andriamanitra ny tahanao zay tovavy eny fantatro fa mbola misy olona anankiray fanampy neto zay tokony anangana ny tanany eny atsangany fotsiny tananareo lazana hoe ribilla mivavao zatsy akeny amin'ny toerana misy anareo ivavaka ho anareo aveo de lazao fotsiny hoe tsarovy ankehitriny fa tsy kristianina nefa tsy apako foana hatram'izay fa tokony ho isany nefa eto fantatro fa tsy kristianina misy raha hafa indray ve eto atsangano ny tananareo efa madiva marana mandeany eo amin'ny pianoro tedy raha sitrakao misy olona ve anao hoe ry lalabilla tsarovy mba hatonga ny fiainako anakaiky kokoa an'andriamanitra tsy tiako ivelona am'izao fiainana tsy tonga anaizanay zao am'izao toerana matimaty zao tiako tena irehetra ny foko mivavao andriamanitra hitanao anao mahafinaritra zany tsara zany andriamanitra hitanareo hitako mitsangana ny tananareo jereo mane raha afaka ihain'ny vavako andriamanitra anokafana ny masony jamba ampalady ny sofiny marenina atonga andreo malemy lehilahy atao amin'ny congrès reo mpanjaka reo manakaja reo androm-panjakana malemy nefa lasa natanjaka jereo ane maneran-tany fa matapitrisany maro sako ny anamafy an'izao avy atao poko fa nisy nanodidina ny olona folo tapitrisa tam'izay fantatro fa nandreny afatra nisy olona folo tapitrisa avy amin'ny firenena rehetra efa nitory teo anolohan'ny firenena folo na 5,000 samihafa andray mandeha ka tsy maintsy nandalo teo amin'ny mpandika teny folo na 5,000 talohan'ny nafahany tena ny laza teny hafa toy zany koa ny teo amin'ireo mpandika teny ary hitako fa hatramin'ny ray etsy na hoe hitako fa hatramin'ny 3 alina no niarana anatona ny kristy 3 alina no niova fo tamin'ny fotoana iray dirbon atsiny ary ho any amin'ny fivirina zao zay isy olona 3 etsy angony ary lazaiko avy atao poko zao efa nandriany laza zavatra mialoha tamin'ny anaran'ny tompo venareo ka tsy nitranga mihitsy arak' zany antanio zay tianareo antaniny naiza maneran-tany ary jereo reo zavatra manjatony sy manjatony maro no lazainy azo antoka fa fantatro ny ambarako tsy ho antenako fa kristy no ao amin'io fa mitenyny famarinana aminareo ary sakaizy raha maty anareo nefa tsy nateraky indray de very o jesosy raha tsy ateraky ny rano sy ny fanany olona de tsy hiditra ao amin'ny fanjakana mihitsy na to inona fatsarany na ohatrinona nalohanareo na inona fiangonana ikambananareo na inona diany rahanareo na inona toeranareo araty sosialy na iza ny reninareo na nrainareo na zay pastoranareo raha tsy ateraky indray ny olona de tsy ahita ny fanjakan'andriamanitra mihitsy resaka nio katsaka io sika andray andro iny hitanareo eny amin'ny famboleny zany ray tamireo de tena voakatsaka tsara misy andreo calcium marehitra zay rehetra nisy tato am'ty voty de tao am'ty voty ny ray no nitsiry tao an-tsaha fa le ray tsy nitsiry samy misy erany tananavy naleviny izy reo tsy nisy na de ray aza ka tsy natao tamin'ny akora mitovy tam'izay nisy tamin'ilay ray hafa natao sy ny volavolaina ho mitovy sy ny sisa nefa tsy naniry na de ny ray tamireo azy fa ny tsiraray tamin'iretsy kosa naniry nahoany nisy tsy mikaina tao amin'izy ireo misy lehilahy sy vehivavy maro eto anio ariva tany koa zay makany am-piangonany mpikambana amin'ny fiangonana miambo kristianina nefa tsy ao aminy tsy mikainy tsy afaka itsiry izy ireo tsy misy fomba mihitsy hitsanganany aza mety ho fitahana ary sakaizy lanjao ny tenanareo miakina aminareo io ao anatinareo zany fa napakevitra-reo io hitanareo any ny tompo raha nondrika alohatsikisika raha io tam'izao andraikitra nio arivo zao voaterany laza zavatra entitra zavatra mafy renesina manapatapaka saingy nilaza ianao fa ny filazantsara de maranitra no sabatra roalely manindrona hatramin'ny tsokany taolana ary mpamantatra ny fievitry ny saina andriamanitra aza vela ho latsa-danja no zany zahay eny misaotranao zahay noho ny fifidianana misaotranao zahay fa niantso anay
ary ankehitriny ato amponay ny fanamasina no nitahiranay tamin'ireo taona rehetrareo toy inona no isaoranay ianao fahasoavana mahagaga ny fieritreretana fa tafakatra avy tao amin'ny ranopotaka ny fahotany zahay izay nisy anay tany amin'ny andro lasa ary toy inona ny fahatsaranao taminay ary tianao ireo lehilahy sy vehivavy manerana n'izao tontolo izao ankehitrinyireo amin'ny fahalalana fa firodina ny masoandro vitsy sisa dia ho tara loatra fa ho tara loatra ndray androany olo laviny izy ireo ho tena faingana tsy misy vaholana tsy misy famindrapo ary nilaza ianao fa iome fotsiny eo amin'ny fahoriana izy ireo raha mieritreritra nyty zao tontolo zao ty ndray androany dia rivotra mahery vaika no hitsoka manerana an'ity tontolo ratsy ity rehefa hipoaka amin'ny bombe atomika zany izay any amin'ny faritry ny masoandro ary izy rivotra mahery vaika hitsoka 500 taona any aoriana any ary isan'ireo vatopasana izay mety isy ny anaranay ho voasarinao amin'ny fasikio mitoetra eny amin'ny rivotra toy ny tadio sy mahery vaika amin'ny hafanana manepotra avy amin'ny masoandro ho aiza ry lay fananay mampalahelo Andriamanitra enganeka izao no ariva zay sy ny fanapa-kevitra vitsy ny amin'ny hoaviny mandrakizao ekeo zany tompo atonga ny mpanota rehetreto reto lehilahy sy vehivavy reto reo zatovavy sy sisa zay nanangana ny tanany ka nilaza fa mpanota izy ary tiany no tsarovana bavaka Andriamanitra ankasitraka izany eny ny fanamasina ankehitriny ary engane izy ireo ka anaiky an Jesosy Kristy ho mpamonjy azy ho feno ny fanamasina ekeo zany tompo atonga anreto ny emitreto de reto zay mangatsika sy nanalavitra anao ho tonga ny fiazakazanany izy ireo anio ariva toy ny andiana ankizy efa ho fatiny anoanana iazakazaka hoe amin'ny latabatr'Andriamanitra anao hoe te inana ataonao an'izany tompo ary misaotra anao ny amin'ny reto olomason'Andriamanitra malalo reto zay nanangana ny tanany ary tamin'ny ranomaso ambavaka tamin'ny fikirizana no nitoerany mahatoky hatramin'izao oro zao tahiro ireo teny anio arivo reo tompo na de nalaina avy amin'ny lafiny maro teo amin'ny baiboly azy zany ka tsy voatonona tsara fa mety vitanao ny andamina an'izany ao an-tsain'izy ireo tompo vaovao a izy ty samban'izao tao anatin'ny fitotaona tompo niezahako hitondra an'izao ary mangataka eto ho an'ny rapitsariva nitondranao anay rehetra hiverina ho maromaro kokoa aza ary eo ka ny fanamasina ho eto ary maro amin'izy reto zao arivo zao no nandray fanapa-kevitra ka ho vovonjy dia hiverina eto ampifaliana ary sambatra ekeo zany tompo hiatsampy eny ambozon'ny ray tony nataon'i Josefa tompo manoroka ny ray ka anao hoe misaotra anao tompo namonjy aho ekeo zany tompo enganeka isy zavatra hitranga ankehitriny mangataka an'io fitahina io zahay raha indry fahasarahanao amin'izao fivoriana zao zahay fa aoka tsy amin'ny fanatrianao mihitsy ary engane zahay ka hiverina ho ravo sy faly rapitsariva hitondra an'ireo amboara sarobidy satria angatanay amin'ny anaran'i Kristy zany amen ry kristianina sakaizy mialatsiny fa niazona anareo tamin'ny fotoana rehetra io tena mialatsiny rapitsariva dia amelanareo hivoaka amin'ny sivora raha azo atao voatery ny toro sy maharenitra kely tsy haiko ny anao ny akoatra zany tsy afoana ve nareo na izany aza tiako ianareo tianareo ary asoanareo zany ankehitriny hitsanga ansika iny ary raiseo aminao ny anaran'i Jesosy ila fo ihany raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy ry zaza mampalahelo sy mahoneny anome fifaliana sy antoka ho anao zany eny tiako ampiasa telefony ianareo rapitso mitondra olona mpanota avoy avy any izy reny mivenena eto miresa am'ireo pastory andeharisika ankehitriny andesika hifandray tanana ka ianao fifazam-panato ny fahiny andray fampahirezana sika ao anatin'ny Takariva iray na roa mba handrosoantsika ka hanana fotoana mahafinaritra mifandraisa tanana ankehitriny ny lanitra anarana sarobidy mamy tokoa re fanantenany tany sy fifalin'ny lanitra eny engany fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiombonany fanamasina no hipetraka sy toetra eo aminareo manomboka izao mandra-piaonantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy amen Andriamanitra hitanareo ankehitriny mirava eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitahiny ianareo eny ireo rehetra mpikambana ato amin'ny tabernakle raiso tanany reto olonetoreto manana antoka fa voarainareo ny tanan'izy ireo valio tonga soa izy ireo anao toy izany koa eny fanamasina eny miorena tsara fotsiny adinony tsy fitoviny miorena tsara eny ary miankohaka amin'ny anaran'i Jesosy lavo